zany ve demokrasia Nosratany Axiel Olalovny ny Antsarandrenarso volana valika Lali miaraka amin'ny Toko Bienvenue Daniel Axiel nandray feo nandrindrara teknika Sabit Stella Nanatontos Axiel Demokrasia ve? Demokrasia saika namozako mandrakizay ilay ihany anjara masoandroko. Ara-baka teny aloha ny atao hoe demokrasia dia avy amin'ny teny grika hoe demos kratos. Ka ny demos midika hoe vahoaka ary ny kratos kosa fahefana. Arak'izany dia fahefam-bahoaka ny dikan'ny demokrasia raha-baka teny. Ary dia nitovana moa ny heviny ka lasa fandalana ny fahafahan'ny tsirairay sy ny zoa aman-tsafidiny ihany koa. Hoy angamba ianao hoe dia maninona nefa izany e? Anga tsy tsara ary tsy filamatra ny firenena maro eto ambonin'ny tany ny demokrasia. Moa tsy zava-dehibe izany fanomezam-pahefana ny vahoaka izany, ary tsy andro ny fahafahana sy ny fahalalana ve izao e? Samy mandika ny demokrasia arak'izay tiany moa ny olona fa ny hevitra tera-barotra ka samy manana ny azy. Tsy hanao resa politika akory aho. Fa ny tsikambara dia hoe tsy ny demokrasia akory ny ratsy fa ny fandraisany sasany azy na ny fampiarany azy no mivoana sy mamoetra indraindray ary mety hiteraka zava-doza. Tsy mba le heviny tsara maha-demokrasia azy mantsy ny hitako sy ny ainako. Toa zary ataon'izay te-ko hamaina ho sery fanalana ny demokrasia. Dia manao vorim-bazaha misasaloha ny sasany ka samy manao izay saim-patany sy manampatra ny ara-tsim-panahiny. Ary manara-poto ny banga miome alina satria arovan'ny demokrasia. Dia lasa ny saiko manontany hoe izany ve ny demokrasia? eny ary tompoko lasy tompoko vavy ny tapo amin'ny faharoa amin'ny fivoriam-pokotanytsika androany dia tsy inona akory fa didimpitondrana voaranay ka tsy maintsy ambara amintsika fokon'olona tafavory etony koa araky ity didity dia etany isika rehetra felo valo ambin'ny folo taona no miakatra eto amin'ny fokotany Ambatobehivavy mba ho tonga hifidy seho-pokotany vaovao amin'ny herin'ny aloha tahaka izao e. Misy manangatahana ilazany heviny ka mba mangina kely aloha fa omeko any Zakabe fitenenany e. Mba mangina kely re tompoko azafady indrindra e. Oka mba hanangatanana izay manakambara fa tsy tabataba kosa e. Zao ihany le mahavoantsika isaky ny manao fivoriana ka. Mba mangataka fahanginana rehefa misy andray fitenenany e. Eny ary fa omeko anao amin'izay ny fitenenana ary Zakabe a. Tompoko lasy tompoko vavy tsy hoe sasiny tony amborodorovitra fa avy trano dia mitsoroko tony tsy naimbalala ny resaka. Marina ny voalazany lary doara fa tokony fijefo-pokotany vaovao tokoa tsika fa efa tokony soroany amin'izay ela fa tsy mamely a. Aiza ve ka tsy mba nisy zavatra vita hatramin'izay nitantanalina amin'ny fokotany afa-tsy hoe pepe io ihany. Kanefa fokotany tsy lavitry ny renivohitra ny Ambatobehivavy ary tena tokony androso mihitsy e. Noho izany ary sosa dia zao fifidianana fa vonona izay le tsiridoara. Azafady kosa aloha e, azafady kosa e. Mba mangataka fitenenana président fa tsy mety izany fitenin'ny Zakabe izany a. Koa satria mangataka fitenenana ihany koa raha matoa Viviane dia omeko azy indray ary fitenenana e. Misaotra président nanome fitenenana. Voalohany aloha dia tena tsy mety kosa ny fiteninao Zakabe a. Aiza ve ka tsy mba misy fanajana koa fa dia ataonao elatsotso zao i président Douara kanefa izy no lehibe ny fokotantsika. Sa kosa tsy misy ajany aminao zany sefo-pokotany zany no ataonao ela masom-bahoaka izy. Koran'ny hevitro a.
dia aloha mierina an'io ihany ny tontosaina ny fifidianana fa tsy voalobo-jasa akory izy ity ka hotereko masaka zao dia izao e mba mila fotoana andinianana izay ho fidiny kosa angeny vahoaka e dia ahoana izany le tsiry Cyril zaho anefa ny fotoana fanaraotana aminganana ny doara sa ahoana ozy ela zany mihitsy fa aloha anao voankazo iala razaka manangatahana andray fitenenana koa Cyril ka aleo metsika azy indray ny fitenenana e azafady kely aloha fa mba hitely e manao azafady e mba mangataka fitenenana re inona moa ny olana raha manao elahny doary zakabe fa mba filambaniny koa ny indriry 92.8 FM ka sefim-pokotany kosa very Cyril dia atao elahy masom-bahoaka solondray mandreny eto an-tanàna ange torapo fotsiny zany fa no manao elahy olona nga voaheliky ny lalàny sady fandrony demokrasia zao ka no manompo olona ihany tsy azo atao fa ny manivativa olona ve tsy maninony tsy nisy nanivativa ny doara kosa teo fa ndrikony nefa manitatra ary marina voalazany zakabe fa aminay aloha dia tsy hitafiry zay ezaka ty vitany fokotany hatramin'izao mangony fotsiny ny alabotry sy ny alajaza zay tena morongatra eto amin'ny tanàna mba marina le retsy e fa io EPP mijoro io aminao ahoana ka tsy io ihany no ilainy vahoaka e no zany dia aleo aroso zao dia zao araky ny teny zakabe ny fifidianana sefim-pokotany vaovao fa tsy endrasana amin'ny heriny anio sa ahoana honareo e miantokona ihany no afaka mampandroso an'ity fokotany ty ary manolotra ny zakabe ho kandida metrany zahay raha mety alefatsy mety zany tsy misy mandaha fifidianana ngery Cyril fa raha diniana dia mbola maro ny fokon'olona no tsy tonga amin'ny voreto ka sao tsy mety raha vonjivonjena tonontsinakeny izy ity fa aleo mba amin'ny heriny an'io kosa e lasitrakareo e tsy nyhevitra elahy le tsirydoarany tsy maintsy arahany eto asako andro ny demokrasia zao araky ny teny Cyril teo ka aleo ny vahoaka ny ilazany heviny noho izany dia mangataka fandanika-hevitra avy amin'ny alalan'ny tsangatanana izay fa tsy asiana resaka mandany jiry fotsiny fa mandeha ny fotoana tsy mety aminay zany mifanohatra amin'olona ihany eny ary fa andraso aloha ikondro iray minitra montsy zahay mpitatana amin'ny fokotany dia ny androaso dia mahariva andro fa tonga lesy dia atao fotsiny ny tsangatanana atsangano rangano taminareo vahoaka tafavoreto raha manaiky fa tsozo dia zao ny fifidianana sefim-pokotany atao avy ambony tsara mihitsy ny tanantsika e zay dia mba ahoana moa zany ny olona tsy tonga manatrika zao fivoriana zao ry zakabe kanefa ny fifidianana ity terenao aroso aza asiana resabe tso zany fifidianana rehefa zao ny tapaky ny maro anisa manatrika eto andron'ny demokrasia zao zany mihitsy nge hoay zesy tonga mivory dia tsy maintsy mankatony tapaka mpivory araky ny lalàny fokotany fa arosoranga fifidianana zany mihitsy eto anatrehan'ny birao pokotany vaovao ary dia miarabanao lany sefim-pokotany eto ambato be vava ny tena kory zakabe eny fa na dia misy ihany aza nyindro kely amin'ny antsony mpandrafitra tamin'iny fifidianana iny tsy zakabe fotsiny le tsirydoara fa président zakabe ay moa ary indro kely inona indray moa zany ny tiany laresahana sa mialina ny fahalaniko indray ty ela lany amin'ny fomba demokratika nge ahy tsy izany nge président fa maninona e manalasala tao vovonako ihany ny fifidianana iny satria 3,7 no isan'ny mpifidy kanefa 2,7 ny vato voalatsaka izany hoe mihoatra ny isan'ny mpifidy ny vato voalatsaka nge rehefa izy lesy ny landro doara dia aza siana resaka tsony amin'ny manaraka andray elahy milatsaka ho sefim-pokotany raha malahelo sa hoana ary vivianina marina tokoa zany atao hoana fa zay ny demokrasiako mahaiza mionona ary doara mbola afaka mirotsaka foana ianao amin'ny manaraka fa nidiany volanko lava ny kilalao mbola hoely
dia tsy mena mivadika tao andro iriny ty Viviane tika. Talohan'ny fifidianana izy nefa zao ndray izy dia Edouard Cyril no ombany. Zay zany e, efa vita iny famindram-pahefana fa toerana ifantombiasana neto ka mahazo mandeha amin'izay la Edouard. Mbola anao dinikasa avy hatrany mantsy zay propoko tany reto zao. Andeha tokoa fa mitsodrano anareo aleo alasana amin'ny asa pokotany miandry anareo e. Ko mandram-piona daholo ary e. Mandram-piona e. Ao mantsokaiko toniny ko vo ambarika ry Edouard marina fa tsy sefim-pokotany tsoa. Mahaiza mionina letsy a. Na moramora Cyril fa sa hoeniny zany ka anaovany tapody fo eo a. Meangery Viviane mijery azy vodina lahelo fa verseze. Sady tsy nampoziny hoe namana ihany ry fa mody ny omikevitra tamin'ny fotsiny. Esy hoe radoary. Tena nety kosa aloha iny makantsika iny. Tsy maintsy mody mba manohatra antsika toy ireny teo Masimbaoko Viviane mba ino ny vahoaka ny fanisahan-maty nataony fa raha tsy zany resy teo Edouard fa betsaka ihany ny vato azony a. Zay aloha dia mariny. Eno ako. Farosoy amin'izay ny fivorintsika ary zakabe fa mba te ody azany fanaona ka. Aza maikindry fa mandrasa kely. Efa isy anatitra sakafo sy zava-pisotro ny komandiko ho avy eo anaovantsika arozazy amin'izao falaniny zakabe izao fa andriny ve ahoany. Sady filohan'ny atokontsika eto amin'ny fokotany ange izy ho ny lasa sefim-pokotany ihany koa e. Marina ve? Eno a. Tsy nampoiziko indray zany sakafo zany. Zany tokoa ry Viviane. Ary mandra-pahatonga ny sakafo ny komandiny Cyril dia misy dinika sy etikasa maika tiako aroso antsika ato amin'ny propokotany manatrika eto aloha amin'izao androany izao e. Eny afa mihaino anao zay président. Zay président. Arak'izao hitantsika izao dia saika olom-baovao avokoa sika ato amin'ity propokotany ity. Viviane moa dia mbola sekreterato ihany. Fa i Cyril dia sady lefitro no mpanolotsaina raha teo. Ka ny voalohan-teniko dia misaotranareo ekipako nanao izay nahalany aka na tonga ho sefim-pokotany toy izao e. Manaraka izany dia faniriko ny ampitombo betsaka ny vola miditra ato amin'ny fokotany sy hanatsara ny karamanareo mpiasan'ny fokotany. Ka mba hatateraka izany dia ampitombotsika arak'izay tratra ny tsena eto Ambatobevava mba ampitombo ny ampaham-bola miditra amintsika amin'ny alalan'ny abatsena alohan'ny mpivarotra e. Dia amin'ny fomba ahoana ary no ampitombotsika ny tsena eto amin'ny fokotany e? Efa tery ihany ange ny tsena eto Ambatobevava e? Aleo ivarotan'ny olona ny morony arabe rehetra ry Viviane. Dia mba mety ve zany? Ohatry. Mahatonga tsy navela hivarotra eny amorony arabe ny mpivarotra hatramin'izay dia efa misy ny tsena natao hivarotany e? Sady tatatra amin'ny sarona avokoa ny ankamaroany sisiny arabe eto amintsika ka tsy hanahirana ve raha avela nanganan'ny olona tsena eo amboniny. Inona ny olona-ndry amin'izany ry Viviane fa efa vitana etude amelony amin'izany. Asa aloha fa manahy ihany aoko. Aleo ny olona hivarotra amin'ny toerana izay tiany rehetra e. Andro ny fahalalahana sy ny demokrasia izao ka ny vahoaka ny tompon'ny fahefana. Sady fidiram-bola ho antsika raha teo zany e. Ary tiako no milaza amintsika fa manomboko izao raha resaka momba ny fananantany. Tsara mpiantoka manana ny vonintsika manana ny Cyril fa miasa ao amin'ny domaine ny zokony lahy e. Ary zany indrindra no nanaovako azy ho lefitro. Sa ahoana ho zay lary Cyril? Maro zany président. Atsika ny fahefana ary atsika koa ny tanàna manomboko izao e. Mbola tsy tafaverina atao trano ihany renao ry anta fa inona no mahataraiky azy any am-pakana anany 92.8 FM. Mba gagy tsy fomba neny mihitsy ny ela tahaka izao rehefa mba makanana maraina ny tsahana izy. Raha miraikiraiky any aloha ny renao dia ho ato andro fiterinony ka ilozan'ny omby miahaka. Otry fa inona mahatonga ny dada miteny azany? Ndry tsy hitanao ve ty fitombon'ny mpivarotra moron-dalana eto amin'ny fokotany ity e, indrindra fa ny mpivarotra anana. Ko raha tara fahatongavana any an-tsena ny reninao dia ananinona tsoa moa no lafo ny fa efa nahazo izay nilay ny mpividy. Tahak'izay ihany aho zany nanaraka neninakanana mba hamidy vao marainako. Sady toa lasa pe mpivarotra daholo any amorona arabe eto Ambatobevava ry dada. Misy mihitsy aza neny efa mivarotra anaty arabe. Zao no vokatry ny fanalalahana ataon'ny zakabe.
eny fa na ny olona tsy monina eto amin'ny fokontantsika aza dia tonga mivarotra ety koa. moa izany iziko tsy mahagaga raha tsy misy lalana azo mpandeha tongotra andehanana koa nomorona-rabe angehitriny. tena raharaha ty ranga fa anahirana fakanahanana ny atsahana nomboko izao a. Izany ve fa vahoana Ramatoa izay mianaka izao eto vao mifanontany hoe fa maninona ny taraiky tany am-pakanahanana tany an-tsatany ianao e? Ino a? Nga tsy loza hoy ianao fa nitapena Cyril anie lalana avy any Antsahakely makaty an-tanànantsika e. Maninona? Zany oa maraimbe vao nanesaona mihitsy angamba ireo mpiasandreo no nanomboka ny asa fanampenan-dalanao koa. Maninona tsara oerineny nitapena Cyril hoe lalana makaty an-tanànantsika dia aiza indray izany ny lalana kanesany any Antsahakely rehefa mahakanana namonjy fodiana rehefa avy mahakany koa. Eny tokoa Ramatoa. dia aiza moa fa tsy mihodina tanteraka any andrefa-tanàna e. Andray any andrefa-tanàna indray ve ny lalana ka ho aiza ary tena mihodina be ange izany e. atao ahoana fa izay vo manodidina ho mpiragasy retsy ry anta. Tafiditra ao anatin'ny tandry Cyril hono ny lalana avy any Antsahakely makaty an-tanànantsika ka notapenany. Maninona tsara lalam-bahoaka hatramin'izay iny ranory fa tsy tandry Cyril zany mihitsy a. Zany Sefoboky tany no asako teo aloha ka haiko toy ny posika raha izay tany-panjakana sy lalam-bahoaka eto Ambatobevava fa tsy manaiky an'izany kosa a. Izany indrindra ne rangaha ty no efa maliny amin'ny fokon'olona ao hatramin'izao e. Ay Ary na za kosa aza mba anisan'ny teny azy hoe lalam-bahoaka hatramin'izay io ko ahoana ny tapenany kanefa dia nianjonanjony ery izy namaly hoe mbola taninay ty ka tsy maintsy fefehinay fa nareo ny zatra ny lalan-dririnina ka nanao lalakitako soa teto. Zany ve? Zany ny vavany se olona koa re zany ka. Tahaka ninona re ry anta samy nandresy lahatra azy ny olon-drehetra nahita ny tambobe atsanga amin'ny mpiasany ao fa tsy naharesy doiky azy ary izany natara toy izao. Aleo andehanako any Ramatoa fa tsy manaiky an'izany kosa a. Tany novianako iny lalam-bahoaka iny fa manararoatra ny mahalevitra zakabe azy izy. Izany mihitsy ry dada lalana mihodidina be indrainga izany tsy maintsy andehanantsika isaky ny makaty an-trano manomboko izao e. Allo anao eo ka. Dia asa raha hoany ianao rangaka. Zao dia zao mihitsy a dia andeha hoany ka. Fa rehefa vita ny rarahandry ry anta dia andao ampivetivety aloha hivarotra ny any an-tsena e. Mba nenjika sasalamban'olona rehefa avy any. Za raha fa mba tsy mianatra nareo androany koa. Endrineny a. Tena raha ty marina dia voatery mihodidina be tahaka izao le zany isaky no any Antsahakely kanefa any daholo mipony eto Ambatobevava no mamboly. Ela miainako teto amin'ity tanàna ity 92.8 FM ako fa efatr'izay na lalam-bahoaka n'iny lalana iny kanefa dia sandry Cyril tapenana tsotro izao tsy maintsy miteny azy aho fa tsy rariny kosa izao ka efa ho tonga azy io fa aiza moa izany fanampenan-dalana ataony izany ohatra ay tambobe mihitsy no atsangany Cyrilako fa tsy vazivazy dia tsy hisy lalako manantsony zany fa voatery hodidina indray ny olona rehefa avy eny Antsahakely ka ho any an-tanàna. Tsy azo tekena kosa aloha izao fa aleo teneniko mihitsy le zalahy io ka. Fa ahoana izao ry Cyril? Fa ahoana amin'ny ahoana doara fa mamaritra sy mamefy ny tany koa. Ka so be fa maritra tao rambolosy kosa ianao fa lalam-bahoaka ny ty tapehanareo ty e. Fa ngatsy ny lazaitra nory vadiny lafa taniko ty fa nareo zatra nanao lalakitako soa teto hatramin'izay. Tsy vahiny aho fa tera-tany teto ary niasa tao amin'ny fokotany foana nge. Ka fantatro tsara raha ty tany ty fa lalan-tsarety sy lalam-bahoaka hatramin'izay sady zany re olona. Nahita ariko mitabataba eo azy lary doara tsy ahasakana mihitsy fa tafiditra ao anatin'ny tandiko ty ka tsy maintsy fefeko a. Fa ahoana aloha no mahataninao azy tany-panjakany ty hatramin'izay fa tsy taninao velively izany ka so amin'ny tafilamby mason'ny tompony zato ianao a na diso maniry ty anambe ka lalam-bahoaka avy no faritinao any teny
taloha teto ny tamin'ny mpanjakana fa ankehitriny efa asa satria tafiditra ao anaty tany nangatahaka tamin'ny fanjakany ay ka tsy maintsy fefeky na imemeneny eo azy nareo rehetra dia mahana-taratasy ara-dalàna mahatompony azy zany ianao io tanko vera angaty tsy raha naktaratasy fa so iverinao fa tsy nianatra ary ka hanaonao foana oviana koa ny fanjakana no manaiky anome lalam-bahoaka ho lasa tany olontsopy izany ary nanomeny anao azy ty tany ity a dia voadidiny lalàna ianao ame lalàna izoran'ny vahoaka tsy raha rako zany fa zezy faly mandehana amin'ny tory taniko tia ka azoko atao amin'izay itiavako azy fa zoako zany ka mba aseho anay ary hoe ny taratasy manao an'ity lalanyity raha tia hita azy lary doara dia any amin'ny birao-poko tany fa any no afaka mampiseho azy ary mampitandrina anareo fokon'olona zay mikasa ny ravan'ity tamboako ity a fa akako mpitandro filaminana ary gadraiky zay mikasa androdana azy dia efa miteny izay a manatona amin'ny vatana ty amin'ny Bruno président dia efa tsy rarintsony ny ataony sirila lefitra eto amin'ny tanàna eto a tsy vitany hoe lalapokon'olona ihany no tapena fa zao indray dia tokotaninay mihitsy no voleny tatatra fanarindran'ny maloto avy any an-tranony ka inona nefa ny azoko atao amin'izany rotoara fa andro ny fahalalana ara-demokrasia izao a nareo aza aneny tokony hanampitampy anao izay hifanarahana aminy fa azy ny tany ka azo ny ampiasaina amin'izay itiavany azy dia hatramin'ny tokotaninay koa ve izany indrindra satria tafiditra ao anatin'ny taniny koa ny faritra rehetra misy ny tranonareo iny tsy mariny izany ary tsy mba manaiky an'izany kosa aloha na vanja hipoaka na varatra irevitra mba mariny mba fantatrelahy mordoara fa hananany sirila taratasy ara-dalàna avokoa ny taniny sady mpiasan'ny fananatany raha teo ny zokony ka aizary ny taratasy milaza fa azo koa ny tokotany manoloana ny tranoko ka hanaovan'ny tatatra fanarindran'ny maloto efa mitondra 92.8 FM manao anareo président tonga tsy natsona fa nasesiky ny razana elary Cyril salama letsy fa mandraisa seza ary porofoy amin'ny doara kely no mba ny tany lahy za indrindra ny nakanesako aty fa efa hatry no maly maraina izy ny lavaniko tamiko ay ve ary dia netiko aty mihitsy koa ny atota taratasy rehetra momba ny taniko alalan'ny tena marina so iverin'ny fampisolokony aty porofo mitoka amin'ny tendany tsy misotro izany fa voaso ny voanjo ahitana ny tavana roso ny letry Cyril eny ary tsy ho be resaka ary doara fa zao no izy mba atopazo masy kely ty sary tany ity io io zao ny tetezana avy any an-tsaha kely ary manombokety kosa ny taniko zay 30 metatra avy eo amin'ny tetezana jereo tsara io laharany tany io fa misoratra amin'ny anaraka somatsara atao anatin'ity certificat de situation juridique ity ka ahoana to tsy mahateny alary doara mahagaga ihany zany satria mba mitondra sary tany koa ary jereo kely fa tena lalam-bahoaka hatr'izay ny fefenao iny araka ny voasoratra ato amin'ity sary tany netiko ity ka efa sary tany taloha ny ny lafa ty zao manakery vo tsy ampiray volana ny nakako azy rehefa mivaly mifangatahako iny tamin'mpanjakana ao tsahakely iny io jereo tsara ny dady voasoratra eto ambany raha tsy matoky elahy dia tena mahazendana mihitsy zany ka inona mahazendana ny lahy amin'izany fa ny atota taratasiny lany efa tsy manaraka toetrandro tsony jereo reto izy efa tota laso laniny koroka ny sisiny zay ny amin'ny lalana avy ao an-tsahakely zay lazainareo fanotampenako fa mba aseho amin'ny kely hoe mifaritra misy ny tranonareo amin'ny sary taniny lahy io ity amin'ny sary tany etiko ity no faritra misy ny tranonay ary ity mbola voatahiry ity koa ny taratasy fanamariana ny mahanay an'io tany io kanefa dia mahagaga ny asa inao manao tatatra mandalo eo amin'ny tokotaninay certificat de situation juridique efa tamin'ny 10 taona lasa veny mba aderaderan'ny lamiko jereo kely indray ary fa ty zao ny tany misy ny tranony dada velo dia ty ny andralay bozaka ary ty rehetra eto avony tiny
Izany hoe manomboka eto katreto dia noho izany dia tsy nitoko taninareo ihany fa na io tranonareo io aza dia mbola tafiditra ao anatin'ny taniko ary indro dia nio kely ny taratasy manamarina izany fa vao tamin'ny tapabolana iny nalaiko tany amin'ny domaine ka ahoana e togina toy ny sifotra nalandoa aza doara le retsy a tena tsy mahampino mihitsy raha lazainao fa tafiditra ao anatin'ny taninao koa ny tranonay ka pirofo ve misy ohatr'izao asehoako an'ny lazao e dia ambarako eto président ahoana le tsirisiri fa manome ray volanandro doara menakavy ialana ao amin'ny taniko ka rehefa tapitra izany dia miala tsiny fa ho arodako ny tranony ahoana tsara zaniko sao dia tafahoatra koa izany Cyril tranondrazako anie io rehefa ilain'ny tompony ny tany le tsiridoara dia mialina isany a sao dia tsy rariny kosa zara ny laza mbola omeny fetrandro ray volana ialanareo amin'ny taniny dia izany tany ale antsika raha tanterahan'ny Cyril tokoa izany teniny izany ka arodany ity tranontsika ity lozinina re ty ry Andriamanitra aleo ataony izay ataony fa tsy misy miala eto izany ranoro ka vato boribory 92 FM ary tena ho very tokoa fa aiza izay trano ifondrantsika hoy ianao izao tokoa mantsy rehefa mahanitra ekeko fa mahitahita sy mananjoky miasa any amin'ny domaine izy kanefa manana n'Andriamanitra amin'ny tasy miaro antsika sika raha matoa hita ho ary data ny aroko tahaka andrafotsy be mitarantsika ity izay mahasoa ataon'Andriamanitra dia mimpanankarena izy tiako iza moa no manontany ny ory sy manana tsena lehibe indrindra eto ambaty be vava raha tsy Cyril dia izany ve nanaovana ny kely tsy mba mamindro sy hisolokiana tan'olona jereo ange ty tatatra marina ny rano maloto eto tokotantsika izany ny toetra ny sefopokotany levitra izay no indraindraina fa tanora sy voafity tamin'ny fomba demokratika eto ambato be vava sady manomboka maimboatra tiatrantsika ny ilay tatatra ry dada sineny ngamba dia amofina be tsy azo henana sady amenatr'olona ny atao trantsika atoriana kely ato raha izao no mitoy raha ny fihavanako amin'iny sy rin'iny aloha dia tapaka hatreo ary nareo mianaka koa tsy ilaiko mividy zavatra ao an-tsenany ao intsony manomboka izao ka tsika koa anie raha ngamba mbola nanantrosana entana vitsivitsy ihany maninona tsara zaniko tsy tia lalan'izany aran'ory fa ireo zao dia zao ihata handoza antrosan'izany na ho tapitra any efa nazy daholo aza ny vola rehetra atao trano ato alo avy zao mihitsy nitrosan'ny Cyril ary tsy ilaiko manao trosanentana ao an-tsenany ao intsony nareo aiza mory anta le karine kely fanaovantsika trosa ao amin'ny Cyril iny tia mbola tabatra kely ity ilay izy ka sady totrosa kely ihany ary voasoratra ato raha ny fijeriko azoko dimanjato sy fito arivo ariary izao ny totaly ny hitako ato izany tokoa saingy tsy manana madinika retsy fa tia vola ray ality etindry ihany eny ary fa lasa vetivety ahy izany dia aza ela any ndrifa mbola nokom-bary entrineny dia mba hoaiza tokoa re izay rehefa ilainy Cyril amin'ny tany misy ny tranonay mino afa tena vitana mihitsy ny androdana ny tranonay fa lala-bokon'olaza sahany tapinana tsotro izao tena mampalahelo ahy ireny mijery ny dada sineny ka raha mba azoko hitalahoana sy hifonana mantsy Cyril ataoko mihitsy fa tena ho very izay raha alaina ny tany misy ny tranonayko oeto izany fiva tonga atao tsenany aty dia aloha amin'izay nitrosany sady mba vitsy olona ato izany manao any Cyril mademoiselle Ianta salama tsara ki fa inona no azoko atao andria andony trosany soratanao atao amin'ity karinety ary Cyril ay ve omeo aty ary hoe hijereko azy kely ary aza samborona sy fihinatao izany ny tanako ka manararoatra tsy sy ka mba impiraindray ny tanandriaky ary tomona keliko fa aza dia masika moa mahafinaritra mihitsy ankendry ity tena ho sambatra raha nytoandry izao ny ravako ny tokantranoko ny kato nitrosanao anaty karinety jerena ry Cyril dia tia volanao fa aza miretirety eo efa hitako ity fa 307 ariary ny totaly ny retiko
angatsy 907 ariary fitambarany ao ny lazainao fa 307 be sao ka voanysondrotra omaly aky ny siramamy sy ny savony atao amintsika andray fa misondrotra isakinina koa vidinentana atao aminao ato e efa andro ny fahalalana tokoa moa zao ka afaka manao izay vidinentana tianareo nareo mpivarotrako ny fiakarany kapoka fotsombary zany mbola tsy nampidiriko ato e nefa tsy maninona fa ekeka ny 507 voalazandry noho ny fitiavako andry fitiavako andry ny tokotaninay aza nasianao tatatra fanarindra maloto sady ny tany misy ny tranonay ka sainao araina tsotra 92.8 FM ka tena mba masorena kosa ny vavana taon'ny raindry tamiko e nefa raha ikendry le faniriko teo dia tsy kitikitika ny tany sy ny tranonareo mihitsy ka ahoana fanirianao ahoana moa zany fa tsy mazava amiko ny vaditsika ry anta tena tiako nkendry raha ekendry zany dia iravina ny disadisa eo amiko sy ny raindry satria afoko anareo ny taniko misy ny tranonareo ary ndry kosa ataoko tena sambatra ka ahoana tsy haiko fa andraso aloha andinika kely ka mandreraka kosa tia bus mibahana eo afovoana arabe ity ka za tena maika nefa ny arabe ity lasa mitohana indray veranga anarany fotsiny ny tena no mba mitondra fiara kanefa amin'nytsoka elabe eto ny mpandeha nytongotra indray aza no afadalana sy lasa tompony arabe fa ny automobile za raha afa mikisaka tena ho afabaraka amin'ny famonjena ny mariazy ny lanto ao marina fa mbola tsy tafavoaka eto ambady be vavakory dia mitsoka amin'ny embouteillage eto fa inona marina ataon'io bus eo aloha io e bahana nitsotro izao ny arabe dia voatery miara-manao vody azo amin'iny daholo ny fiara ato aoriana rehetra nefa toerana iray sisany tsy misy olona amin'ny sezan'ilay bus dia mbola mitokona eo foana ka biraraka tsy misy ohatr' izao ka aleoko laksoneko fa tena mahasosotra mihitsy ny ataony za izy rangavo mba mahalala misaka manome lalana andraso fa omeko teny gasy tsara io rehefa mandalo eo akaikiny eo izy ny sy manam-potoana vonjena sady efa zatra manao vodiazo ihany ko ny olona miteren'ny andro ny sitrapony mba mahaiza miaina ry chauffeur fa tsy ianareo bus irera koa ny arabe efa toerana iray sisany tsy misy olona dia mbola mibahana arabe sy manao vodiazo ihany tony mandreraka tsy izy angata itrakory fa za andray no tsy kiny sy piany maso aiza koa moa no alalaka tsony ny arabe fa efa fenko mivarotra daholo ny sisiny arabe rehetra misy mivarotra ty anatin'ny arabe mihitsy azy dia samy mampiasa arabe daholo na ny fiara na mpivarotra na mpandeha tongotra na mpitarika sarety toy ny tsy misy lalana na fitsipika ny feny fiarahamoniny intsony eto ambady behivavy fa samy manao izay tiana avokoa ny rehetra borizany ny pataloha tokoa ka samy miditra amin'ny ananany fa inona indray koa rery tiry lanitra ny kamionety mpanatra entana ao amin'ny tsenany Cyril indray no mibahana arabe io dia andro ny fitaomany zareo entana ve vao afaka eto tsy mahandry an'izany aho fa aloha mihitsy ho teneniko ao an-tsenany ao ka ory Cyril Cyril ahoana e mba teneny kely io kamionety mpanatra entana ato an-tsenanao io ka sisiny fa tsy misy andehanana ane Viviane marina tsy vita akory ve ny rahaba dia akezerana ianao seondry meloha e ka maika amonjy mariazy aho fa tsy resaka aminao no ataoko raharaha e asaivo makasisiny ho aho io kamionety io aleo rehefa hoteneniko izy fa tsy izy irery kosa anie ny manery ny arabe fa mivarotra no efa mibetsaka eto an-tanany fa iza no nampirisika ny olona hivarotra an-dalambe fa tsy hainao sy zakabe dia izao ny vokany ory chauffeur somary ataovy makasisiny kokoa fiaranao fa tsy misy andehana fiaran'ity andrem-bavilandry teo fa maika izy iny fa manomboka makasisiny tsara ny fiarana fa aza tezitra tsonkery Viviane ahoana moa any tsy tezitra fa nareo ihany no mahataraiky sy manome fahasahiranana toy izao ka mba samy manana ny manahirana azy koa ny endry rehetra fa tsy ny endry irery akory efa androny samy mandeha samy mitady izao dia mba fanambomboatra tsika menaka fa samy manana ny fahafahany ry Viviane kanefa koa tsaroa fa ny fahafahanao dia voafety eo amin'ny fahafahana fa nareo no efa te hanao fanjakana baroa ngamba
Zany ve akidy automatistra fa mba mazaka demokrasia. aleoko mandeha fa efa nisaka koa ny camionnetinareo e. fa nataon'lay inona indray ny zanak'oliny ry Cyril no miritina be takaniny président Zakabe tsy naninona azy fa maika hamonjy mariazy izy nefa manery ny lalana andehana amin'ny fiara n'io camionnetin'ny zalafanao livraison io e dia izay no natezitra azy teo. ay ve malzoma izy aloha no efa seriny be seriny mihitsy amin'izany mariazy ovonjeny an'io zany nira tamiko tsy asa mihitsy izy omaly ariva fa mbola namboatra volo ony. Hitako nytony zanajavatra mihitsy rebika manindromiko. ny toandry Viviane reny ny saza ny fitiavan'ny laly etsy ry Cyril fa tsy zanaka mahafiadaka ny anta. Zany ve mba avy ka tsy avy tia mbony nahitra ka na za koa zange eto voagaga fa varymbariny lafitra ka tsy nahita ny ambanin'ny masoko hatramin'izay mpiara-miasa amintsika ao amin'ny bropoko tany Viviane ary samy mbola tsy manambady izay nefa tsy tao an-tsaiko mihitsy ny tepy fitiavana aminy. Zaho koa dia mba gaga amin'ny lahy tiako iantakely mbola mianatra ve le tsy matorotoro ny fonona inona nefa ny tsanana ny Viviane amin'ireo lovabe anana ny madika-mboty azy izy sady izy raha teo piray atoko amintsika ka raha vazo mitovy ihany ve le tsy dia hita rama. Zay ty adala razaka fa tsy haiko koa ange izay tena hitiavako ao ny anty iny ohatra ny nanaitra fotsiny ny endriny rehefa mividy zavatra atao tsenako ato izy dia tonga ho azy ny fitsiriritako azy ka teny mbola tsy lasan'olon-kafy Viviane dia mahay izay lahy mihetsika aingana sao taitra ny olona tsy mba taitra manko ka taitra rery vao mamako takotra iloko maromarona fa tsy maintsy misy efa mikendry azy koa anohany manko. Ny hevitra tsy azo tokoa tsy an'olombelona fa misaotra président elako avy hatrany ata fa i Viviane nanao taoko tanjona manomboko izao. Mandondona voamaray zany lefa saty efa dian'ny amotsena andraso hoe hojereko ay ve ianty fa ahoana andray ry Cyril dia tsy mba arabaina sy ampandrosoana akory ve hafa avy hatrany dia fanontaniana napetraka ao ampiko ohatray azafady aky fa mainka amotsena sady ho any amin'ny boropoko tany rehefa avy eo fa manao ana aloha ndry e sao tsy tsara tsy ratsy izao fa ianao ve aloha afaka mampandroso ahoana ka tena maika ange ho azary anty maninona raha tolakany dry no miverina ty amiko na manaraka mihitsy maninona nefa raha omenareo mpiasanao tony mazatra ny lakilentsyenanao anoka ny azy dia mba afaka miresaka vetivety ato an-tranonao tsika raha resaka vetivety dia maro sondry sady tonga dia lazao fa maika ane ahy za koa tsy ho lava resaka fa vonina nisy eo any amitry dada sy teny amin'izay ve nao mbola ho hita eo ihany ny amin'izany fa ahoana mbola ho hitahoanandray ry Cyril zaniko fa aiza lefa mpanantenanao hoe vonina nisy eo any tranonay avy hatrany ianao no vina ilazako an'izany ka mbola misy manahirana ary anta fa tsy maika izany ahoana fa aiza ny lokaloka-pitiavana sy ny famaizanao ivadintsika teo aloha lazainao indray fa hoe tsy maiko izany ankehitriny ka taloha izany ka fa ankehitriny ahoana ankehitriny ohatrany tsy vonina ny akavady andrindray fa nahita olo-kafa ho tiavana sy hovadino voalaza andry ary tsy anjarantsika angamba ny vato ka aleo hifarana 92 FM andray satria koa ve azonao no mamitampiko dia ataonao vato natsindry azana izany tena lehilahy tsy vanina raha ianao azomba izany atao an'izany tialakely tya nareo menakavy anga vanina raha tsy noho ny fanekeko ny tsy elanareo amin'ny taniko sa tianao ny akako ny tany ka andodanako ny tranonareo izao dia izao tena tsy mena mivadika tao androdrinina tokoa raha ianao ry Cyril raha nampoziko tao izao ny toetranao tena aleoko sy ny tianao akory ny fitiavana soratsandiana ary anta ka mananjo isafidy izay tiako Cyril inona fa inona mahazo anao sa ny tsy nentina taoko ve no mivadika amin'ny fifaneketsika ianao tsy tena fitiavana fa fifanekena araka ny voalazanao koa ankeny atsika tsoroko aminao anefa fa tamin'ny voalohany ihany tianao tsy fitana no nitahotra ny andro-dananao ny tranonay saingy
taty ariana kosa dia niorim-paka taminao tanteraka amin'ny fitiavako ry Cyril. Dia tsoriko aminao koa fa maniry nifina koa tsy haniry ianao raha zany antenanao ho vadinao ry anta. Andraisany vavanao, tena tsy vanina ianao e, tena tsy vanina. Zaho aza atao an'izany tsy vanina izany ary ndao amin'izay koa ianao mivoaka ny trandriko fa atoandro ny andro. dia manasa tanana tanteraka ary doara fa tsy misy azoko atao amin'ny sainam-baviny lahy mihitsy aiza kosa vivina nitrika izy ka bongo maso aminahany ary nataony ihany no nahafaty azy. endrikendriky ny tsy tia zao ry zakabe fa tsy mpangalaja zany ny anabaviko ary mba asio fanajana kely lesy fa sefim-pokotany na président pokotany araka ny fiantsoan'ny lataloha ange za fa tsy zakabe ny laza any fotsiny eny re président fa mbasakandro reo fokon'olona ao an-tokotany ao reo tsy hanao fitsaram-bahoaka ny anabaviko tsy nesy mihitsy no angalajaza fa mandrora olo tsy maimbo ireo manendrikendrika azy ireo tratra ny bata ilay zanak'olona mihitsy ange le tsy nesy fa tsy ny olona kosa no manendrikendrika azy sady izay ny tomany sy ny antso mama mihitsy ilay zaza matoa makato amin'ny braonao sy mitalao aminao toy izao président dia mahatokony fahendrenao sady anananao fahefana no manaka an'ireo fokon'oloreo tsy hanao fitsaram-bahoaka ny anabaviko ela nikaroana izay tena mpangalaja azy eto an-tanàna ny fokon'olona ary doaraka ny efa trasany ambodiombondray ve no avelany mafamaina enantana-tsaka io androany ka tsy mivotsitra tsony sendrapotraka teo ampilalovana ny ilay zaza dia niazakazaka nanarina azy nesy ary somary nybateny hiala ny moro tatatra ny lalaovany fa tsy nalainy akeriny na nentiny nandositra ilay zanak'olona fialana bala fotsiny izany letsy fa efa nisy nanara-maso ange ny fihetsiky ny anabaviny lahy zaza tsy maninona fotsiny izao dia nybataina ary nahoana koa ilay zaza ny antso mamy nyantso mama tokoa ilay zaza satria taitra mafy tamin'ny antsoantsony ry zaninona sy ny namany hoe mpangalajaza raha vao nahita ny nesy ny mibata azy izany koa ve letsy dia mba mitombona mitombona tokoa izany satria ny antsoantsony ry zaninona no niteraka ny tahotra mafy tamin'ilay zaza fa tsy ny fibatany nisy azy izany hoe raha tsy nilaza ny nesy ny mpangalajaza ry zaninona dia tsy nitomasy tsy ny antsoantso mamy izy ka tsy nahateny sy nahetsika ange nesy raha vao nioraka sy nisambotra azy ny fokon'olona ka tapoka taminy sady tsy napozy mihitsy ny fiantsondry zaninona azo mpangalaja azy fa raha tena mpangalaja azy izy dia tsy maintsy ny lomaina andositra avy hatrany aza amboamboary lahy toy izany resaka ardoara fa ny tena marina dia tsy nahateny sady tsy nahetsika izy satria tratram-bodiomby ho tsy nisy nahita ny anabaviny lahy ka saika hanao ny ratsy fanaonko na sendra nitapoka tsy nahafahany nandositra mba fantatrao moa président efa tsy elany ery zaninona no nanana kakay tamin'nesy fiandrasana kendry toana vokatry ny fialonany zaninona ny nesy lasa vady ny bera sakaizany taloha no anton'izao raha tsy fantatrao azaza le tsy nitany sany lahabobo tsy hanaovana resaka mampandradisy eto tena marina ho azy mpangalajaza ny anabaviny lahy ary fony alasefim-pokotany no afamaina izy fa ankehitriny kosa dia za zao no mitondreto ka tsy afaka ny andefitra mihitsy fa aza mananteny fampirarahana amiko dia inona ary ny fepetra resinao rehefa tsy mino izay lazaiko anao dia akazy eo ampelatana amin'ny fokon'olona aloha ary hanolotra azy amin'ny manam-pahefana fa izay ny sazazy noho izany dia andotsika hivoaka amin'ny birao amin'izay sao dia hiarany na dezera-mbahoaka ao velany eo na nabaviny lahy eny aryko ohatray to efa ifandrotehany vahoaka sy tadiaviny volana sady ny anabaviko président ela nytoratorahana lesy ny anabaviny lary doaraka na vomasinangatra tsy ho afa bela mihitsy eo androany
dia nitaza fotsiny ve ianao Cyril fa tsy mba nandray fepetra amin'ny mahasefo-pokotany lefitra anao a. fa inona indray le tiany dia davinylao ataoko a. Faiko sa iverin'ny lao piray petrapetra amin'ny nesy ka ho tokony hiaro azy. Mba hataovy izay mety re président fa ho fatony fokon'olona eo ny anabaviko a. Ohatra ny tena ho sarotra ny anakana n'izao fahatezeram-bahoaka izao a. Kanefa aleo andramako toniana ihany aloha ry zareo dia ho hita eo e. Fitsaram-bahoaka mihitsy no tadiavin'ny zareo atao ka raha tsy miteny azy vengana ianao président dia ho maty ny zareo ange inesy ka ny maty mihitsy koa ny sahaza amin'ny mpangala-jaza tahaka itony ry Viviane. Ny ray aman-drenin'ilay zaza ary tsy manaiky mihitsiko. Andray kosa zany mba heritreritrao tsy hainao na tondromolotra na endrikendrika fotsiny no mahatonga an'izao. Marina mihitsy izany teny Viviane izany président fa mba teneny kely amin'izay aloha rehefa okireo raha sitrakao a. Marina Azafady kely e. Azafady kely aloha. Enay izany Mba manao azafady re olona. Mba mitony vetivety aloha tsika e. maty aho Marina fa ao anaty fahatezerana avokoa ny akamaroantsika satria voasambotra ihany ny mpangalaja eto ambaty vehivavy hatramin'izay. tsy marina kosa izany fa sady tsy mpangala-jaza ny anabaviko no tsy mpamosavy izany e. Marenina lesy fa andron'ny demokrasia zao ka nitapaka ny be sy ny maro ihany no tsy maintsy hahampanjakaina. Amin'ny mahasefo-pokotany ary no iangaviako anareo mba tsy hamono azy fa aleo atolotsika eo ampelatana amin'ny manam-pahefana izy e. Marina mihitsy izany e. Ny vahoaka ny tompon'ny fahefana ka aleo ho faizan'ny vahoaka ho anatra ny sisa e. fa ina ty ataonao ty ry Cyril ianao indray ve no mampirisika fanaovana fitsaram-bahoaka eto nefa voararany lalàna ange zany e. Mba milamina aloha tsika fa aza dia misavoritaka betaka an'izao re olona. Aleo izy aloha atolotsika manam-pahefana fa aza manao ohatr'izao nareo e. Tsy asakan'andro intsony tsika président fa aleo ataon'ny olona fanaovana azy ry vehivavy mpangala-jaza io a. Marina tokoa fa tena tsy voasakana 92.8 FM. Raha marina. Oay loza fa vonon'ny olona nesy tsy vita nitaka sotrotondry ihany fa mively kitay azo koa ny sasany. Mba ahoaka rery olona fa maty izy a. Asa vononareo rehefa tsy mpangala-jaza izany izy e. Asa vonona izy ho tena miosondraha ary tsy tafatsangana ntsony ny anabaviko marina. Ohatray izay randro zareo vato be ny lohany marina. Maty nesy tafa ohatra kosa izao e. Nahoana no vononareo ny anabaviko e. Oka rery olona fa maty izy a. Maty ny anabaviko e. Mba tokony sakafo maraina sy atory kely amin'izay aloha ianao ry toara alina tontolo ianao tsy natory mihitsy fa mandray mpamangy eto apototry ny razana eto foana ka iza ary no andray ololeto e. Hitanao ihany ny fahaserana ny be raha amin'ny fikarakarana fandevenina nisy vatiny rapito sa efa tonga eo izy. mbola tsy tonga izy aloha hatramin'izao e. Ny mpamangy koa teto nisy foana ka tsy araky ny nampozina azy mihitsy ka. Ka voaporofony zandaromaly fa endrikendrika sy tia fotsiny ihany no nahafaty annesy. Ny marina mitavozavoza moa tsy maleo ny lainga tsara lahatra. Zay aloha e. Fa mba tonga saina ihany ngamba ny olona maro dia zao izy namangy tsy akato zao. Zay tokoa anganga. Fa raha misy sakafo azo hohaninao dia aleo sakafo kely fa zao maraina zao no tsy dia misy mpamangy raha matoa. Zay mihitsy e. Sady misy olon-dehibe afaka misolo anao koa ngeto fa misakafoana aloha dia mamonjay fandriana kely aloha ka. Eny ary fa ndeha resao dadatoa Paoly Andimby eto fa isakafo azy zany dia mba hatory kely e. Ory dada sineny a tonga ao ivelany ao ny biraopokotany fa hamango ka ahoana afaka mandroso ve? Ny biraopokotany ahoana zany ry anta. Ry zaka be Cyril ve? Ie dia manaraka azy ao koa mpiasa amin'ny fokotany rehetrako. Dia ahoana zany rangaha? Ampandrosoana ve ry zareo? Raha za adaladala ty aloha dia tsy milaza azy ireo andingana ny tokony ambaravarana ty trano ty akory. Everinao moa ran'ory fa
faly amin'y zareo amin'izao nahafaty ny anabaviko izao sokona manatonafo ireo ka andeha hampandrosoa kely ry antanaovako azy eny ary fa andeha hampandrozandry zareo azy zany a. akory aby ianareo tompoko indreto ihany izay tompoko mamangy amin'ny fahoriana tompoko misaotra tompoko amin'izao fahalasana ny tompoko vavinesy izao dia mijoro etony izay mpiasan'ny fokotany eto ambaty be vava izay tarihiko mba hankahery sy ampitraka anareo fa tsy hamendrifendro akory sanatria atao ahoana moa izy menaka fa izao no anjarany ary lahatra entiny miakandrefa mbaravarana rehetra koa mahaiza miononareo tompoko voalohany aloha dia nivadika ihany no misaotra anareo teo fa za kosa tsy hisaotra velively satria tsy mahay miatsara vela tsy tahaka anareo aho mbola velo nisy tsy hainareo no nandresy lahatra ny vahoaka tsy hamono azy sady tsy nononareo ny teniko ka matimaty foana toy ny valalany samborom-boka ny anabaviko faharoa manaraka izany dia eto miverina miaraka aminareo any ny teny fampiononanareo fa tsy ilainay ary malalaka ny varavarana voanareo fa na tsisy mampionona azy zahay zakanay foana ny fahorianay dia asakasakela ary doara rehefa alailay finosana tofary fa andeha tokoa zay rehefa sarotra omemboninahitra lasa ny fianakaviana andao le retsy andeha fa afaka diditsika sady mbola makivory zory koa ny lalanareo tsy ampiverina ny maty akory no fanomezam-boninahitra reo fa tehirizo tsara any ny ety koa ampitafika tsy ampitafika raha teo tena fanaovana tsinitsinona nay solo tena mbahoaka ankely tiritoary zao ataon'ny lanay izao lasa koa zay nefa amidedava ny findrana-deny izao la fa ao alaiko afa-kerinandro ny taniko so hotringisiko miaraka amin'ny trano ao nareo menakavy ataoana ihany ty fetipokotany eto ambaty vehivavana io ty presta indrindra letsy zao no mahalasa saina satria mbola raha pitsy vo andevina ary doarako olona raha eto amin'ny fokotany koa verangamo maty dia ahemitra indray ny programa efa tapaky ny komity atrinela ny fampiratimbokatry ny tatsahalo tsy maninona raha atao fa le kerimesika sainy lasy bernary atao ngamba no anahirana raha tsy efa voalevona ny maty fa ahoana no anahirany izany tsy mahalala fa tately amam-baona amin'ny fiainana akaraha inesy ve maty dia mifokotany ray manontolo ny isaona ka ny tokotany malalaka kasainareo anaovana kirimesy anitsy eza fa ho andamosiny tranondronesy anabavin'ny doary tsy misy raha itsika andry doara menakafo presida mba adin'io fotsiny reny valy teny anavina sy fanalambaraka nataony antsika tamin'ny famangina teo reny tena tsy levon'ny vavongo tokoa aloha raha inona taon'ny adaly iny saingy tsy fomba moa le tsy ny miady mampatika dia naleoko nanatanteny aterikalon fihavanany ka rehefa tsy nanajantsika mba namangy fahoriana izy dia aleo koa tsika tsy mandraraha azy sady tsy misy lalana mandraraha fanaovana kerimesy koa raha sendra misy ny maty ary elaty ve aloha tsy mifankaty amin'ny anta zanakdoarantsony no samandraho anandro zareo hoe hiala amin'ny tranony takireny efa ivivianina zao ny tsirino ny fitiavako fa raha zay anta dia efa miala ho mpanao domy ay kosa ka inona ny ndrasan'ny lafa tsy velesina ny vidy ny mbola mafany ary aza de toerina amin'ny heviny koa vivianina raha tia azo azy elahy tsy tahitra ianao presida fa tsy maintsy ho azoko iny ay ampaferin'ny ombina andrasana iny no hidinginy rambo ampatorany miandro fotoana kely fotsiny a dia hotoriko aminy ny fitiavako azy ary rehefa nandinika letsy dia ay moa misy tokotany mahalalaka tokoa eo akaiky ny tranondro vivianina ka maninona raha eo na resy bernard manao ny kerimesinareo raha manaiky moa izy inona ny olana fa dia masabary mainty toza zany sady mitra amin'ny broti indrindra izy dia ahoana ihany président ty fetipokotany atao an'io ty nefa aridoara manampahoriana tena menatra koa tamin'ny sika nomeny teny gasy teo ampamangina iny marina raha saika hitako ny varavarana ny voany tsy olana ki zany ry vivianina fa aleo ho azy ny azy ary atsika ane tsika fetipokotany efa tapakatriny ty ka tsy azo emitra tsony dia hotazonina ihany zany ny programa zany mihitsiko so mba tokony ajanona kosa ilay kerimesy ataonareo siril
fomba hoana no andefasanareo mozika mafy be mitatatato amin'ny soavaly azo ao ambadiky ny tranodry tompoko vavinesy. Za indrindra no eritreretanareo lahteto hoe maninona mora le tokotany malalaka ao asinanatranonareo nanaovandry zalakery misy. Tsy mba manaika an'izany kosa président a. Fa ahoana ka? Sady tsy mahazaka tabataba raha akaiky ny tranonay no menatr'olona ihany amin'ity fahoriana ito an-tanàna ity ka. Ahoana re tsy zany ry Cyril? Lohanjazy efa mipoitra ve atosika hiverina indray président, sady ho very volana naovana avansa tamin'ny soavaly azy sy ny zava-maneno fotsiny izay raha 92.8 FM. Noho izany aleo ataony ao ambadiky ny tranodrinesy ihany fa zahay tsy tia lala mihitsy e. Ngaty kery mesy ataondry Cyril ato ambody trano ity ka. Hitako. Ny zava-maneno amin'ny soavaly azo ny zareo mitatatata, ny antsoantso amin'ny hira famelakavatra manakoako, ny tabataba sy ny teny ratsy atao amin'ny mpoloka sy ny mpilalao tsy lazaina intsony. Kanefa dia fantatra ry zareo zao fa mbola mbohatra ne ny razanato e. Ataona ranoro fa efa very ny mahamalagasy antsika kehitriny a. Zao renao miogaoga sy miorakoraka amin'ny kerimesa zao ny zanaky ny demokrasia sy ny fahalalahana ka afaka ninona moa ianao e. Vao nilazay ny anta tamiko teo aza nefa isy balipokon'olona mihitsy hony anio anyle no fangatahany tanora maro. Zany ve tsy mandeha mapaty ka tafaray zany ny tia sy ny manonako. Ry Cyril sy ry Bernard nitady vola ary ny tanora makamamy alim-pahandizana raha teo. Ka raha ninona izay fahoriana ato amin'ity trano ity fa mananjo hitady vola sy ana vola ny olona. Maninona mory doara raha mba handramana tenenina ihany zareo a. So mba ho azony alefa moramora ny zava-maneno farafaratsany. Za indray ranoro dia tsy ady amin'nadala any fa mandy any ianao raha hiteny andry zareo ao ka. Ny rahatrapoko noho ny famoizako ny anabaviko tsy fidiny azy ity mbola marary aho. Ka tsy vitany hoe fanaovana tsinitsinina fahoriana ato angeny andry zareo fa makararaindoha mihitsy ny raha mitatatata alefany. Tsy hoany aho hafa mandeha any ianao raha hiteny andry zareo. Andeha ho teneniko mihitsy fa tena mandreraka ka. Ny lohako izany efa mila ho vaky. Lasa aloha rangaha. Eny ary fa mitanema ihany tsy famaly aman'olona any ianao a. Tsy rariny mihitsy zao tabataba tao ambony trano ato izao. Raha marina moa tsy andriny zareo ve ny andevenana ny nesy fa dia zao no manao kerimesa ato ambadiky ny trano misy ny razana. Izany ve ny fandrosoana ary izany koa demokrasia. Mahapalahelo ka. Aleo fa Cyril mihitsy no teneniko fa izy indrindra ity e. Ory Cyril, inona mba ataovy moramora re zava-maneninareo fa tena makararaindoha sady mbola manam-pahoriana ane zahay. Azafady kely ranoro a. Nareo manam-pahoriana anko zahay tsy hitady vola sy tsy ampirevy tanora mila fialam-boly. Maninona tsara tsy manakana nataonareo angeha fa mba ataovy moramora ihany. Manana ny zonay zay raha matoty ka aza mifandrebireby a. Ny raha mafy sy midobodoboka mihitsy zao ny tian'ny tanora kehitriny. Sa tianao hidira-paty antoka amin'ny fetinay? Na izany azy mba fiangaviana reny ataoko fa tsy mandraranareo tsy hanao fety ane zahay. Ay engavingavy tahaka izao ihany nareo kanefa tahaka ninona vavandoara vadinao raha mba namangy anareo tany izay tankio. Eny rehefa amin'ny mampiaramonina sy mamalagasy atsika ve dia hiady amapatsika mba ataovy moramora re. Aiza koa raha matoty iny nisy kerimesy atao moramora izany fa aza mampime eo a. Hitanao zany fa nareto aza mba mime amin'izany mihevitra ao zany. Hay moa dia za manam-pahoriana indray ve ny mampime fa tsy nareo mifety amin'ny fahorian'olona sy hoe hanao alim-pandizana raha alina izany. Tena tanora maty fanaranareo ary tsy manana maha-olona nareo akory. Fa biby indray zany fiveranao anay. Finina indray. Moramora kely ny vavanao so ahitan-dozy eo ranoro a. Raha endry ianao dia ndeha zoro ny lalanao ary livianao aingana ny razanareo na findrahotrano avy. Andeha tokoa kanefa tsaroa fa izay mifaly alio mbola hitomany koa rapitso. Ese
matory foana angay anta Ramatoa tsy miala misakafo maraina amintsika. Mbola matory ao an'efitrany ao izy ka Aio. tsy tiako kotabaina koa fa reraka ny sasalamba omaly iny zazy iny soa aza fa andro tsy fianarany zareo androaniko. Marina aloha zany na izaho koa zany mbola tsaroako tena sasatra tao ariny foariny iny fa zany hoe tsy maintsy mikarama moa ny tenako. Fa mbola be angany komandin'ny ravitolona enjehanao ao e. Misy fanakany komandin'olona lainy tokoa raha riva araky ny fotoanany fanaovanay ka dia tsy maintsy fitaika. Tsy tiako mihitsy mantsy ny tsy manaja fotoana fa mahakivo sy mahakely ny fahapisan'ny clientko. Marina kosa aloha izay e, fa rehefa vita izany ravitolona izany dia mba maka aina mihitsy ianao ka jereo anety ianao raha tsy efa lalo-maso amin'ny tsy fahampitory mihitsy. Ka toromaso inona mora nory no vanona amin'ireny kerinesy ny tatatatra ny Cyril nandritra ny 3 andro sy 4 alina ireny a. Ka atao ahoana e, anarany fotsiny sika ny mba avy nandevina fa komaty ary nanantena ny hanonitra torimaso kanefa terimesy be tsy fandrenesana raha anabalina pokon'olona no nananana ny alina teto an-tanàna. Hafa ihany ambato be vava fahiny Ramatoa. Eny moko Fa tanàna milamina sy madio ary mafy fa le manoko izany ery. Tsaroako ireny rangaha. Mbola vitsivitsy ny trano tety tamin'ireny fa nandala fihavanana sy fifankatiavana tokoa ny mponina tamin'izany. Ankehitriny kosa dia arakaraky ny mahabetsaka ny trano sy roborobon'ny fandrosoana no voamaika amin'ny mahapotika sy mampaloto ny tanàna sady mampandry andiranantso ny mponina amin'ny asan-jiolahy. Nefa ny fiangonana amin'io maniry ohatry ny anany ery. Dia ravatra ny fihavanana fa aleon'olona amin'izao fotoana very tsikalakalam-pihavanana toy izay very tsikalakalam-bola. Mba jereo anety afidiky ry Cyril amintsika. Tapitra afaka 3 andro izao ny toetrandro nomeny alantsika eto amin'ity trano ity fa azo ny tany eto dia inona ny ataontsika rangaha? Asa aloha raha tena hosahan'alantsika Cyril kanefa efa niresaka tamin'ny Dadatoa Paoly ihany fa misy trano ny avintsika hifindrana hono eny ampitandrefana rehefa voatery tsy maintsy hiala eto sika. Eny aroko Zay aloha fa andeha hamonjy ravitr'olona atsy any hevitra ilany atsy sao taraiky eto ka. masoa ary ianao e, za koa andeha hamohany anta fa hanondra-kanana ny atsahakely any izay rehefa aveoko. Aleo aloha foazina amin'izay iny fa efa ho atoandro eto ny andro raha hiandro ny sitrapony etoko. Ny raharaha miandro mbola betsaka. Ory anta mba mifoaza amin'izay rehetra fifa atoandro ny iny andro e. Eve efa taitry ndry fa tsy matory tsony e. Ary inona mahabongo maso ndry? Anta sady ohatry ny avy ny tomanana indry izany. Tsy salama ve ndry ity e? Anta Tsy marary izany ary neny ka inona ary mampanganohan'ny maso ndry vao maraina tahaka io e? Hono a? Tsy marary izany ao afo. Fa maninona? Tsy izany fa Maninona? be voankazo neny potika ny fiainako Be voka hoe? 92.8 FM. Disastyr lanitro. Fa iza mifankaty taminao sy na be vokanao zany? Valio a? I Cyril ary neny Maninona? izy na be voka. I Cyril? Eny hoa. Andray lozinina re tirika andreneniko. Fa inona ny antony itiavandrian'ny lehilahy tsy matahotoidindra atsy a? Lazainy tampoko fa tsy kitikitika ny tany misy ny tranontsika ho nisy raha manaiko vatiny tena toko sy ny ty azy fa nanampitamby afoana izy. Andriamanitro. Aiza foana ty président mbola tsy tonga ato amin'ny pro foana hatramin'izao. Ny taratasin'olona melany sonina nefa ireto miandry azy. Ny ara-dalana izay nakaty fa mbola varindresaka ery amin'ny bassin fanasan-damba indray izy. Indry ihany zakabe rehefa mahazo resaka izay. Za moa nanodiako fa mba misy resaka kely tiako atao amindry akiry Viviane.
misy resaka tianao atao amiko isakiny indray zany tsy zany oa fa efatry ny ela no nandinika andro ity nandinika ahoana moa zany fa tsy azoko ny maitsaka ho no mila rano ny mangididy mila piotra ary mandrery mila namana kia ka mba fandriko reny ananandreo namana eo amin'ny fiainako ry Viviane fa tia andria ahoana tsara Cyril tiay hoe ianao eno tsapako misy banga amin'ny fiainako ary toy ny olon-drehetra mila fitiavana ihany ka andrino ny atafian'ny fitiavany foko misaotra anao aloha nylaza ny fitiavanao ahy ary tsy afeniko anao fa aza koa mba ahoana ry Viviane mba tia koa ve ndry tsy zany tiako ambara fa aza koa mba mila fitiavana amin'ny fiainako ka tsy manometsinanao nitovy fity tamiko ay kosa everiko fa hoe ahoana aza tapahanao aloha ny teniko fa nytiako ambara dia hoe izany filako fitiavana tahaka anao izany indrindra no efa nanako ilay olo tiako ka tsy afaka n'ity olo-kafa intsoinao fa mialatsiny aminao zany ve fa izy zany olo tianao zany to mbola tsy hitako mihitsy hatramin'izay any izy ihany ka faiketo ambadivavy izy aloha ary izay no tsy ahitanao azy fa any andro any volana mety mbola ho hitanao ihany tsy aleo ve tsika samy teraka ambady bevava ihany mifankatiry Viviane vonina ny akavady andringa eo azy ahy ka na tsy teraka ambady bevava azy izy dia izy no laniko fanahy sy ny laniko toetra ary Cyril nefa raha tsy nisy zany olo tiandry izany dia azondriny ekena ve ny fitiavako andry ny amin'izay indray aloha dia tsy haiko loatra satria tsoriko fa misy toetranao tsy dia azoko tsy mahendrika mambikana zavatra hafa mantsy no itiavako olona fa nitoem-panahiny ay ve tsy olana raha izay toetrako ny tsy azo ho azondry ny tare ratsy mantsy ho ny tsy azo ovana fa mifana ratsy azo ovana ho ny fitenin-drazantsika efa mifamatika zany ankehitriny Cyril mora ho an'olona manova ny tarena amin'ny fanamboarana endrika fa nitoetra ny tsy hainy manova olo-kafy zany fa tsy za kosa ry Viviane tiako ndry ka vonina nova ny toetraka raha izay ny takin'ny fitiavantsika saingy indrisy fa tsy afaka ity olo-kafa intsoinao ka mialatsiny ho ahy dia tsy akendry mihitsy zany ny fitiavako manao ahoana nareo atao amin'ny braoato salama tsara président fa nitaratasy miandry ny soninao ny betsaka tsy toy ny san'andro ka mbola be tarina tamiko indray ry zareo mpanasa lamba lalovako tery amin'ny bassin izay no natarakely ny fahatongavako io fa inona indray ny taraina ny zareo mpanasa lamba amin'ny taminao président tezitra mafy ry zareo fa mirongatra indray ho ny aladamba eto tanàna ary voatery manolo akanjon'olona very mila ho isan'andro ry zareo nareo amin'izany aladamizandry neny dia inona moa retsy fa samy manala lambany eo an-tokotaniny eo amin'ny vatolamba be mahazatra amin'ny mpanalamba efa tsy azo antoka ntsony za ary izao vao hiteny amin'ny ray indrio hoe mba hanamboary fahanazan-damba eo an-tokotanitsika io fa efa tsy hita ntsony izy tiako io no mba fitadiavam-bolako ankoatra amin'ny fivarotana anany marina aloha zany aleo marina eo an-tokotany no manalamba neny fa zara aza aloatra amin'izay mbola tsy nisy nangalatra ny lambany olona voasasany neniko sady tsy maintsy manolo ny lamba na ny akanjon'olona raha misy very fa ny tompon-damba tsy manana ny very ohatra efa atao andry ihany ny andro fa efa nanokanina ve aloha ndry efa ilana andro sakafo fa miandra azo masaka sisaka ary lasa nanatitra fanakolona ihany ngany ray indry vao aingana ihany izy ny lasa nanatitra fanaka any fa tsy ho ela ho dia hiverina ka misy olona mandondony zany ry ata fa ndeha mba jereo kely hoe ndrasy tokoa way i Cyril ary neny i Cyril ampandroso za ihany re ty ran'olo ka mahazo mandroso atao aminareo ve asa ety atokotany any tsika no iresaka tsy maninona fa mandroso eny ary fa misaotra nampandroso ary noko fa salama tsara daholo nareo ato salama tokoa zay fa io ny seza baolina raha hipetraka ianao fa tsy mba misy seza mihaja ato aminay tsy olan'izany fa nakaiza moa doara vadinao ranoro mbola lasa nanatra fanakolona any izy fa misy ilanao azy anga sa inona mba hatondianao aty aminay
fa modinareo adinoana ve Faikon's plus. sa modinareo adala fa tapitra androany ange fiatrandro nomeko anareo elanareo eto amin'ny taniko e dia mampitandrina anareo fa raha tsy miala eto anio dia anio nareo dia mikaramako miaraka amin'ny vatany androdana ty tranonareo ty rapitso Andray Cyril dia sahanao ve ny anao an'izany aminay e? taako tirikala kely ty fa za tompony ray ve ny angatakatiny eto mora kely no resaka ry Cyril iverinao fa anaiky hiala eto moa zahay ary anaiky ny androdananao ny tranonay fa inona ny davinareo e polisy sasandary no amoaka ny etakelinareo ato tsy mivazivazy aminareo nge ahy e dia nitady toko ka sendra vady tokoa zahay raha tonga eto izany polisy na zandary voalazanao izany mba hisambotra anao na bevoka ny zanako bevoka hoe ianta voalazanao ndre matoa ohatray iverinao fa tsy nitantareny anay moa ny fanadalana nataonao azy mody hoe tsy kidikidiky tranonay ity ianao raha manaiky hifankaty aminao sy ho vadinao ianta kanefa tetika nentinao ilalaovana azy fotsiny izany tsy marina kosa izany raha nga fa paika etin-janako ao amatorana fotsiny lehilahy fa tany na bevoka azy dia izany no amaharana eto Azafady ry Cyril fa tsy nisy lehilahy niaraka tampoka ankoatranao vao ray volana izao nikipoko ka mbola tsy hita kanefa azoko atao manam-pirofo fa ianao na bevoka raha ilainy izany ka ahoana togina toy ny sosova tapitrano za tenao e aoko fantatrao fa tsy ataoko vita moro zaho anao fitoriny izay fa tsy ampy taona io zanako io ary vao 17 taona monjo io sady mbola mianatra eny amin'ny lycée kanefa nadalainao sy bevokanao izay sefipoko tany lefitra eto tanàna oka re ranoro fa sady ho afa-baraka no higadra amin'izany fa andeha atao izay hifanarahantsika fifanarahana inony eo ianao avava toy ny gisa lahomakatseri milaza fa analanay eto amin'ity tany ity oka mariny ry savorovoroky latona fa andeha re isika hifanaraka tsy sy an'izany aleo fa etoako manontolo ny fiterahandriry anta fitandray aman-dreniko raha izay fetoana ny fiterahako ry Cyril ary tsy zandra atao ny tokony omenao aka lazao amiko ary izay tianareo 92.8 FM zahy za mora izy mianaka ho afa-baraka angeo a zahy vonina ny anatanteraka ny zela zay nareo tena mariny zao ary ahoana manaova renao taratasy ara-dalàna sy voamary fokotany fa andoary ty tany ity ka tsy analanay eto ianao lazao amin'izany taratasy izany koa fa zanakao ny ateraka anta ka manome toky ianao fa hiantoka ny fahasalamany mandra-piterany ary amelona ny zaza izay aterany mola tsy voarohatra ny dakamborika izany ela sady ny tsipa Viviane ny fitiavany lahy mafony lahy ny tany lahy hipetrahndro doara mahangany fotsiny tia lana sain-dranoro manao taratasy antoka ny fahasalamana sy fiterahany anta ary ny famelomana ny zaza aterany ela ty konge dia efa manaonao foana mihitsy ry Cyril atao hoana raha zaka fa mba voandranoro aho tamin'iny rehefa tsy niterenana mbady any anta fotsiny dia efa zava-dehibe zay ary raha izay olona ray taka ny Viviane veny tsy tia dia ataoko akahy fa hitotokoa mba atavy dia mba ahoana odoara rehefa namaky le taratasina sain-dranorona taony larika tsy dia be resaka firy aloha izy fa namaky tsara ny taratasy nataoko fotsiny dia niteny doara hoe mazafy ty sainga aleo amafisany amin'ny notera mihitsy fa reny ny mpanamarina fifanekeneken'ny fitsarana ay koa afaka manamarina fifanekena toy izany notera za koa aza angamba nanapo ary tena fety sy maranitra ary zareo ary voafatotra tanteraka ela zaniko tsy olana amiko raha izay amelona zaza ray ry zakabe fa avadika aloha ny tafy avadika ny tary ahoana ny hevitrao momba nyity fangatahana tany anondrenana fiangonana eto an-tanàna ity voamaly mihitsy matsy mipasteran'la fiangonana nanontany ary raha afaka manome an'la tantsika maninona mora mivarotra tany aminy sika rehefa vonina ny vidy izy tsy piry tondra fokotany tahaka izao ny tsika rolahy marina tokoa izany fa raha izay karaha mampoko tany anga misy dikaninona fa ny afiara ataontsika ihany izao no tena azoantsika vola ka izay manko sady mbola misy tamin'ny malaladalaka efa nijireka ihany tany amin'ny domaine ka azontsika hifanarahana amin'la fiangonana vaovao ny fividianana azy ay kosa eno dia tany aiza ny tany lafa mety amidy amin'la pastera letsy aiza moa fa tsy ho tamin'ny malalaka manoloana ny trandro Viviane io président
ngeny tokoa letsy kanefa naiky ny anorenana fiangonana eo ve le tsy Viviane? Voalohany aloha dia afiarantsika roa lahy ihany zao fa tsy misy idirany, ary faharoa na manaiky izy na tsy manaiky dia tsy andry-zareo akory io tany malalaka io, fa izy fotsiny tia ametraka amin'ny fiarany io. Dia ahoana ary ny fomba hamarotantsika an'io tany io ka? Aza matahotra ianao fa manampy antsika ny zoko miasa ho amin'ny fananantany, fa tsy maintsy mba homena ny anjarany kosa izy rehefa azontsika amin'ny vola vidin'ny tany. Raha izay izany indray lesy tsy misy olana fa vato nahitantsoa aza le tsosoramenaka. Eny ary aleo tonga dia ho karakaraiko ny taratasy momba an'io tany io fa zanakomby tsy ampianarin-dombany amin'izany ny aty tsy maintsy asaina mitady toeraka fametrahan'ny fiarany izany Viviane fa efa norenana fiangonana ny tokotany manoloana ny tranony. Izany mihitsy moko. Kanefa tsy mety raha atao amin'ny birao izy no tenentsika so mitabataba manondrana eo ka ho fantatry ny mpiasato ny afirantsika roalahy. Maty koa ianao fa za ihany ny resaka aminy razaka ary any an-trano no itenenako azy. Eny ariko. Taratasy rehetra momba an'ity tamin'ny malalaka manoloana ny trandro Viviane ity. Aleo amin'izay ilazany izy tsy ametraka amin'ny fiarany intsony manomboka an'io. Mino aloha fa tamiko aminy izao ary mety tsy anaiky izy kanefa ho afaka anao inona intsony ianao raha Viviane na reny mba nitory fity taminao saingy ny avonana ohatr'ireny inona ery. Mbola tsapako falatsam-pity aminy anefa hatramin'izao tsy haiko fa mitombo andro manala avy tsiriritako azy. Arakaraka ny nandavany fitiavako ny voaika mampitombo ny faniriko ifankaty aminy. Mino koa rangaha fa tsy manana olo tiany izany izy fa mba mamolaka fotsiny. Tena izany mihitsy na onza ny olo tiany izany mbola tsy hitako hatramin'izay raha tena misy marina. Fomba ny vehivavy koa angely dia famolaka amboloha fa manaiky ihany ny efarany. Tsy hamelaka ianao Viviane raha tsy azy koa. Mbola ho babika ianao fa mifatrapanday ihany manaiky. Marina mihitsy izany ka. Efa manoloana ny varavaran'ny tranony aho ary inoko fa mbola vao hiomana ihasy izy amin'izao amin'ny fito raha sasany maraina izao. Metsika amin'izay ala raha Cyril fa mandeha ny fotoana. Tonga dia mandondona avy hatrany aloha. Iza koa ary izany mandondom-baravarana vao marainao izany nefa za ty mbola eto ampisoloana akanjo mihitsy. Iza zao azafady Za ihany tiry Viviane fa mba voay fa misy inona ary Cyril? Mba andraso vetivety aloha fa mbola misolo akanjo aka. Eny ary fa miandriandry ahy mbola misolo akanjo mikala. Aleo hoe hotsikilovina kely eto amin'ity lavaka lakile ity izany fisoloany akanjo izany. Aniromanitra toy ny alika miambozy koditra fotsiny eto ve somary lehibe ihany ty lavaka ity izany ary io tokoa fa misolo akanjo ny lary Cyril. Izany hatsaran'ity vatany mariny. Aleo mihitsy rangaha alaiko sary amin'ny telefoniko fa tsy aritra. Aiza moa ny telefoninako teo? Aty eto. Ary andraso amin'izay hoe tena mety zao fa aleo akako azy tsara. Vatana mafatifaty sy mampite-hamihana tahaka an'izao ve rangaha dia tsy ho azoko. Misaotra ihany tsy nampandroso avy hatrany akiry Viviane malalaka. 92 FM. Raha atao ambadiky mivaravara ato ny sarindry tsy misy akanjo ampizay ka. Sady efa vita ny fisoloany akanjo ny tamin'ny mamovaravara iny izy fa aleo mailo amin'izay. Miala tsiny nampiandry kely rery Cyril. Manahoana ianao aloha Tsy maninona fa salama tsara akiry Viviane. Ao mandrosoa dia mahazo seza fa inona ny vaovao noentinao ny tonga maraina aty an-trano Tsy aleo ve niandry tany amin'ny birao-pokotany? Ka nisy antomy maika dia tsy maintsy nakaty an-trano mihitsy fa mandeha ny fotoanako. Fa antomy maika inona izany? Trano aho fa adinina isy-président laza tamin'ny rihatray fa misy fiangonana vaovao iorina eto amin'ny tokotany malalaka manoloana ny tranonareo eto. Hisy fiangonana vaovao iorina hoe eto an-tokotaninay? Izany indrindra. Tamin'ny mpanjakana mantsy io tokotany io ary nanaovandry zareo fangatana dia lasany. Ka nio nanomboka amin'ny fiadiana fototra ataon'ny zareo. Izany ve?
ary tsy mba nandalo teo ambany masoko izany fangatandry zareo an'io tokotany io zany a nefa mba sekretera pokotany ihany. Raha mba fantatrao mantsy ry Viviane fa firanay zakabe koa ve dia ampahalalana anao? Tsy misy io. Dia ahoana zany ry Cyril? Dia hanorenana fiangonana vaovao zany tokoa ve io tokotanina io? Atao ahoana fa efa manana taratasy ara-dalàna zareo e. Ary vao omaly hariva ilay pasteura fiangonana no nanafatra amin'ny président fa hanomboka an'io ny fanorenana ka oka tsy zavatra nelingelina intsony eo. Andray dia iza indray zany no anasiako ny fiarako? Dia tsy haiko aloha fa izay no izy i président mihitsy izao no naniraka mba hanisahindry ny fiarandriana hitadiavandry toeran-kafa sinazy manomboka izao. Ho avy eo mantsy ny mpitatitra vatsy fasika ary brika norenana amin'ilay fiangonana. Afaka ninona moa fa dia voatery hitady toeran-kafa indray zaniko. Apetrao amiko aky ny fiarandria fa sady mifefy tsara ny tokontanyko misy alika miambina. Marina ve? Inona no andengako amin'ndry amin'izany Viviane fa fitiavako andry zany a. Aza dimy fa tena tiako angeo andry e. Oka ihany fa hitady toeran-kafa asiako ny fiarako ary Cyril. Ary ny fitiavana torianao amiko dia tazono anao samy rery ihany. Ay fa manonofy atoandro ianao raha izao no antenainao hifankaty aminao. Zany mba valy teninao. Anenenanao ny fiavina vonanao toy izao fa mandrasa kely e. Fa ninona hono ty Cyril reo olona no manao farateny tahaka izany? Tsy raharahanao zany rangaha fa izay toerana asianao amin'ny fiaranao eritreretina fa iny ihany lasa. Avy maraina tiatrantsika zany nendra vao anotra ny anta sa nareo mianaka no any aminy? Aiza mora ngano andehanany mianaka any Amindravao a? Ianta zao omaly ny saika tsy tody tato an-trano noho ny fianjarany tany an-tsena tany. Raha aloha iny nahazo lavaka tampoka ny anta tany an-tsena iny ka. So ihany aiza fa mba nanakaka ty hanotra azy Samarainy ny Amindravao araka ny tenin'ny omaly ariva iny. Mety aloha izay e. Mahampalahelo koa ty manjoanjanantsika ty raha matokana. Ny vitan-dratsy angahazo elana rehefa ho avy. Iza no anapohan'ilay oditra-kony voahitsany tsy naka na solafaka azy? Nangoritsina mihitsy ny vatako nahita ny fianjarany tampoka teo amin'ny arabe izay rangahy e. Raha fantatro aloha izay olona nanipy izany oditra-kony tany an-tsena izany dia nataoko tsy afa-bela mihitsy. Mba marina moa izao ny zanako ty solavaka sy naratra ary vao mafy noho ny nataony. Nga fantany 92.8 FM. olona ny fanipazana oditra-kony eny an-dalana rehetra iny. Izany mihitsy e. Ny loto ao an-tsena koa moa tsy lazaina raha teo fa dia efa fiainana mahazatra sy mahafinaritra antsika malagasy angamba ty miaina anaty loto ty ka. Tsy mba misy fepetra ny raisindry zakabe akory fa dia faly fotsiny izy mamela ny olona hivarotra maralaka eny amoron-dalana mba hanaovana ferana abatsiny. Eno a? Tsisy na dia daba fanariam-pakoko na iray azy ety an-tsena fa izay mpivarotra tonga saina sisa no mahalala manangona ny fako ny moko. Ka reny daba kely napetraka reo fokotany taloha reny azany efa tapitra nisy nangalatra avokoa e. Izao mila tovita mba-mafalalana sy mmpanadio tsena tsony ny asa fanadiovana. Ny fako mivoza, ny olona tsirairay koa tsy misy tonga sainako. Aiza moa izy no tonga saina raha ny dokam-barotra sy ny kifetifety etsy sy roa no ampisesika ao an-dohany. Ny fianarana fiainam-bazaha no hitazana azy isan'andro ary ny fahalalana sy ny demokrasia no atao ambony no sotroavina malagasy indraindray. Izany reny fandrosoana fa za dia marary fo amin'izany ianao rangaha. Mandreraka ako. Fa leo aloha anatitra n'ity sakafo maraina ny anty atsy any efitrano ny atsy so mangatsika fotsiny etoko sady efa ho avy koa zao raha vao mpanotra. Marina tokoa zany ranoro a. Rianta! O Rianta! Miareny eo am-pandriana aloha fa tia sakafo maraina andry e. So dia mangatsika. Oka izao fa tsy mazoto manary neny a. Fa ahoany? Aiza izao no tena mbola marary andry? Marary aneny a. Tsy ny valako sy ny mojako ny anjera omaly ihany no marary hafa ny vatako iray manontolo mihitsy. Izany ve reto? Ary misy hafanana be koa anendry izany. Manavy angandry? Manavy a. Sady misy raha mivoaka amiko roneny a. Maninona tsara hoe Rianta? Izany misy raha mivoaka amindry ahoana? Hoadray marina, toa misy tasin-drabe tokoa ny kidorondry.
fa lozinina rety landro nanao any izy tao ranoro a raha ty fa tena marary ny zanako rotoara andray marina toara fa hoana raha mato mitomi aloha ianao fa aza mitomany takio e ka tsy mimoja voadona mafy tamin'izy ny anjera ihany eny na rary azy fa ina koa fa mivata amin'ny manontolo ony ary tsy koa izay fery anaty mahazo azy fa misy raha manasy ny kidorony mihitsy mivoaka any eny so mba fambara loza zany fa aleo izy hoentina any amin'ny dokotera zao dia zao ranoro ka izany tokoa anga ao mihinana sakafo ry anta dia ndao hamonjy dokotera marina ka zany io a tsy te hisakafo e dia ahoana koa na andeha anatsika any amin'ny dokotera nefa ny mojako sy ny tongotra fifolako maly ary mbola tena marary be tsy maintsy entina any amin'ny dokotera ianao ry anta fa efa ho feno roa volana neny zazo ekibinao e ao manendre sakafo ihany na dia dite mafana fotsiny azy za andeha tady taxi tondrananao aloha zay fa lasa aloha fa miomanina reo mianaka ampiarina rariny eny dia dite mafana ihany omenaka tena malaiko mana be aho sady tia andoha foana ka ao ary zato atondihanao ariva ty amiko rotoara voalohany aloha dia eoko ho fantatra lary Cyril fa raha ny atezerako ao amin'lahy dia tsy nakaty hatrano lahy akory dia mandehana ndray ary miverina moto fa malalaka ny varavarany andeha tokoa rehefa avy mampafantatra ny lahy fa niditra hopitaly anta amin'izao sika amin'ny teny izao niditra hopitaly hoe zany e fananinona solafaka nioditra akondro teny an-tsena izy afako maly somary mafy ihany fianjarany ka folaka ny tongony avy ary mangana be ny mojany karaha nentina tany amin'ny mpanoitra izy fa zany koa ve dia ampidirany hopitaly azy tsy adala akory zahay ka sery vitanana malano aminona vadotra koa e nisy fanaviana be izo maly maraina ary nisy raha koa nivoaka taminy zany ve zany oa dia nanahoana zany le zanaka atao akibony indrisy fa noho ny fianjeran'ny tapoka sy mafy loatra dia tsy tanatsony zaza tao akibony noho ny tonga teny amin'ny hopitaly zay fa vao lehibe zany fa afapatorany lary Cyril manomboka izao araky ny taratasy fiatohana ny fahasalaman'ny antana ataontsika nefa dia tonga eto milaza amin'lahy fa misy sara-pitsaboana tsy maintsy aloha ny amin'ny hopitaly ka mila volany efa n'izany zay ka efa afaka ange zany ny zaza tao akibony dia tokony tsy manan-kerintsony le taratasy namatoranareo ahiantoka amin'ny fahasalamany mandra-pahaterany mopera vaky tamin'izany tsika izany ka samy miala zana koa azafady ny vompamaky indray ve no andolaso roa matoa niditra hopitaly anta dia noho ny fahavoazany tao anatin'ny fitondrana voaka ka tompona andraikitra sady tsy afa miala amin'izany lahy izay nahabevoka azy tsy maninona ary zany raha fa faradidy ataoko aminy koa izao dia ohatrinona zany ny vola tediavinareo tsy zahay ry Cyril no mila vola milafa ny hopitaly jereo tsara fa reto voasoratra atao anatin'ny karne reto ny totaly vidim-panafody rehetra miaraka amin'ny sara-pitsaboana aiza hoe io e hoay le di to di mety ariary be izao ahoany ty ahoana moa fa rehefa tsy matoky ala na tsy afaka mandohy vola io dia aleo zany eny amin'ny tribonaly any ho hitaky azoko azakarina tribonaly zany ary toara fa aleo fa alohako fa hoana e ka ilahy tsy inona ohatrany tsy mino ahy sady mbalay nandoha azoko azo lamarina eny amin'ny hopitaly koa anie io sara-pitsaboana io raha tsy matoky ala aleo tsy ho asarotona andrisaka fa ny raha sy vetivety aloka ahoana indray e reto isao tsara fa dia mety ariary reny natolotra ireny noho izany afaka didy amin'ny anta amin'izay manomboka izao ary tsy manan-kerintsony ny taratasy fanekenana toko taminareo draydraydraydraydraydray aoka zava fa ny fiatohan'ny lahy ny fahasalaman'ny anta sy ny fahaterahany ary ny famelomana ny zazatera no foana manomboka izao fa ny fanekeny lahinay ho tompon'ny tany izay honenanay kosa dia tsy azo vonoana sady voalaza mazava tsara tao anatin'ny taratasy nataony lahy zany
ahoana ihany ilay tany eny ampita tsy mangatany sonoa amintsika ry Cyril. Vola be mikararana io raha lafintsika amin'ny zareo raha reny voalazany tamintsika ireny ny vidianany metatra toradroa e. Ahoana moa tsy ho samy mividy lafaon'io tany io izy fa tany amorona arabe sady tena malalaka ange le izy. Dia hitany latany amin'ny domaine ihany ve fa androdoara sy ireo mpiray-tam-po aminy io tany io ka? Tena zany tokoa raha zaka. Ary zany no mahatonga an'ireo zandriny doara mamboly sy mivarotra masakeny fa tany kambanan'izy mpiray-tam-po le izy. Zany ve? Zany hoa. Ary raha tambatambazana ary zareo sady ampanantenaina vola be ve dia tsy anaiky hivarotra ny tany io amin'ny sonoa e. Vao aingana mihitsy ihany mody nanontany ireo zandriny fa samy tsy nanaiky hivarotra ny tany lovany zareo e. Zany tokoa no hoe adala nome tanan'ondro ka nasoloina ofany aza tsy tia. Tsy fantatry ry zareo mantsy fa vola be tsy fahitiny hatramin'izay ny ainany no azony raha amidiny amin'ny sonoa io tany io. Mba tambatambazy sy ireo lahatra ihany letsy ry zareo a. Dia ampilendalendao vola fa ho aizany tsy anaiky eo reo. Ka ny tena olana ange dia doara mihitsy hono 92.1 FM. Tany zareo e. Ka nefa za sy doara hainao ihany fa toy ny sakaiso maso. Dia ahoana letsy zany. Marina fa betsaka ihany ilay ny vola vidiny tamin'ny raisitsika nomen'ilay pastera nanolo-piangonana vaovao reny. Saingy tsy ampy amin'ny tako le trano vao nahoriko fa elanga ahoana. Zany ve? Eno a. So ihany aloha fa tsy nray kopaka isasahana tamintsika Viviane. Fa raha tsy zany dia voatery zara telo be izao vidin'ilay tany. Raha i Viviane indray dia azo antoka fa tsy anaiky ny amarotana ny tany malalaka manoloana ny tranony iny ka. Sady olona matika amin'ny beny koa ve azo tiray afera amintsika. Izy aloha dia izay. Zany ka. Ary mbola tsy mety hifankaty amin'ny lahy mihitsy moa izy iny hatramin'izao. Ka matika amin'ny be ho any ianao e. Tsy fantany anefa fa eto ampelantanako ankehitriny no avy ny ara-pitiavana. Ohatry eo ampelantanany lahy hoana ity fa tsy azo. Aleo tsy ambarateloko ny amin'ny zandra zaka so ianao tsy hatambavy eo ka simba amin'ny planina efa maniko. Tsy hatambava ahoana ity a. Piray afera ange tsika hatramin'izay e. Ary efa nisy ny pika ve ny tsy ambaratelontsika sa notantaraiko taman'olona. Lazao moa lety izany planina ny lahy zany fa mahaliana. Ny planinako voalohany aloha dia andrava izay fiarahany amin'ny olon-tiany ihany. Ny faharoa kosa dia ny fanjonoko azy mora foana amin'ny tambitamby rehefa tsy misy mpititsony izy. Dia fomba hoana ilay sy natanteraka an'izany. Naka tsy tia mainty sa ody fity tany amin'ny dadarabe nga elahy? Tsy mila odin'ny dadarabe zany fa za ihany no mamorona ny odiko e. Ka odinina ary zany e. Ary tena mandaitra ve? Zany asehoko anao zany ary aloha ny ody mahery Président Sakabea. Ohatray. Fa sarin'izy io vehivavy zara fa miakanjo amin'ny telefônina ny lahy io zany le ty. Tsy sarin'ny Viviane ve ty? Fomba ahoana nazony lahy an'ity sarin'ity ry Cyril? Mbola ho lazaiko anao ihany ny anao rina nazoko andreto fa aza maika ianao e. Oay. Le ray teo sy tia manaraka ity zany tena tsy misy akanjo fa takokenatra fotsiny sisa. Fa izy aloha dia tsara e. Tena azo le tsy lara mahazo an'io a. Tsy taitra ianao fa vao aparitako amin'ny Facebook fotsiny io sary mampiseho ny vatany mianjahanjy io dia vita tanteraka ny aminy ary amanontolo ny fitiavany. Zanaka chou-fleur ve ranoa? Salama ve aloha e? Salama tsara fa mba mamindra kely eto e. Mahafinaritra kosa ireto iziko. Aza diny re ary efa mahavokatra nareo e. Legioma tena tiako angely chou-fleur e. Zany Tsaroako ery ny fanaterany anta chou-fleur ao ato alohan'olontsika ireny. efa ny fanazava sy mifamely sika fa anaterako chou-fleur any an-trano mihitsy ianao raha izay izany foana ry Viviane. Hita ho a. Fa avelako eo aloha ianao fa mba handeha hiaka voatavetsy an-taniboly koa e. Eny ary ary angatsy efa nalainao moa ireo voatavinao teo fa ohatrany tsy mahatazana voan'ny iray ange ito e. Lancho fa loziny ty fa misiny vao malariva no mijery teto rehefa ho folo mahery ny voan'ny nitazako teto nefa voatavy iray ohatran'ny totohondrin-draza sisa ny tavela eto.
losy zany fa nisy nangalatra zany voatavinao vivina andraso ane jereo fa reto mihitsy zao dia 92.8 FM. Andray tena lasa mpangalatra tsy vanona mihitsy ny voatavo kanoa eno efa tena mirongatra mihitsy ity alabotra eto ambady be vavy ity mariny ho vitany ho vindanitra no be mpangalatra tahaka izao no eto amintsika e fa tena efa meratsy mihitsy ny fiarahamonina kehitriny ka aiza mono tsy aratro ianao fa mitombo izay tsy izy any ny tanora tsy anasy eto ambady be vavy be ny tsy manakatao fa mirenireny sy miloka fotsiny no antondrahany raha vitan'izany moa ka maninona fa reto izy mamembara fisotrotoka isan-karivo ary mifoka rongony isaky nelakelan-trano angany tsy hitanao e zany mihitsy ho mahabe setra sy mampisy fitsaram-bahoaka eto an-tanàna eto tanora hafa ny tanora nandany andro teny amin'ny kianja fanaovam-baolina taloha fa raha tsy bara dia fitendrena gitara isaky nelakelan-trano indray izao no malaza dia raikitra eo ny fisotro toka sy fifohana rongona araka ny voalazanao ka nikanja fanaovam-baolina rehefa nanorenan'olona trano tsy hoe mitsikera be fahatany anareo mpitantana fokotany fa dia tsy mba hainareo ve ny nanakanan'ireo mpanorina trano eny amin'ny kianja fanaovam-baolina taloha io e ka samy milaza ho tompony ho tany io dolo izy rehetrako ary manana taratasy ara-dalàna ho iry zakabe sy sirilako ny mahagaga ane dia tohatra ny tapitra misy mividy sy mamaritra avokoa rehefa tamin'ny malalaka eto ambadikevary indrindra hatramina sefipokotany andry zareo ireo marina mihitsy zany fa nanotokotany manoloana ny trano koa zany ankehitriny efa nanorena ny sasan'ny fiangonana dia tsy manaky be any an-tranonareo manodidina ve ny fitoam-bavaka ataondry zareo ao zaho miresaka aminao io izao dia tena tsy ampitoro-maso no mila arary an-doha noho ny vavaka fiambenana fanaondry zareo alina tontolo ranoro zany ve aky re manaky be hatrany aminay mihitsy aloha ny tabataba andry zareo mpivavaka ireny tsy misy maharatsy mivavaka sy mideran'Andriamanitra fa andry zareo kosa tena tafa oatra ka eno ataony faran'izay mafy ny fanamafisam-peony ary tsy fandrenisana intsony tabataba sy nikikika ataony fa hiaretana fotsiny zany sabotsy tsy lahady fa nandavanandro aza dia izany foana no iainana mba niteny andry zareo ihany fa inona no navaly no ianao inona hono aky andro ny fahalalana hono izao ary zony ny mivavaka fa ny devolony tsy mahazaka mivavaka taona zany ve ny kristianina ary Andriamanitra ve amin'ny zareo Andriamanitra ny tabataba sa Andriamanitra ny filaminany dia gaga tena mampalahelo ka neny ordineny ihany fa misy inona ry any tamin'ny miazakazaka sevitra teo izao ianao andosiny no diangena fa mirehatra be ny tranontsika mirehatra hoe ny tranontsika eno mirehatra ny tranontsika fa ndao diangana lozy inona rety aikana aiza ny tany alehanay fa mirehatra ny tranonay ry Viviana tena zava-doza tokoa zany fa ndao isika andeha ranoro Pero saya mianaka fa dia manjanaka hoe gara sady maintrantsika ny maty tatarinena manginanaka iza tsy nateratsika tata nahoana reno no mahitao an-trano tao e andray okizay anaka aokarezay ry izy mianaka atanjao ny saina atao hoana fa efa nanao izay faraheri ny aminy tokon'olona fa tsy nisy hevitra intsony dia maty sy mba nalanena kory ve fatykory Viviana aiza koa ny alehanay amin'ity trano kila sy mahita teraka tena veritsika rineny rana posiko to izao dia naleoko tsy namela tadarery tao an-trano tarefa nasandamba ry lazany olo ka hoe rehetra trantsika ary nafy be mitsoalajoala ny tratrako teto nisy tafavoaka-tsony tada ho ny olona fa tavela tao dia izao maty izao andray anaka tata tata izay anaraka taminao tata hoa
akao azay e arary amin'izao anie nareo mianaka e okakizay rianta mahaiza mionona rehefa izao no ankasony tany okazay fa andriamanitra koa tsy amela nareo irerina oviana aminaziny teo any amin'izy tokoa moa zany zay andriamanitra sisa ny anteheranay fa efa zona anjara tsy maintsy zakainy mianaka fa dia olona loatra re no mety nampirehatra ny tranonareo toy izao e asa re mbola nisy ambiny afy tsy maty angatao an-dakozinareo ry an tsy nisy avy zany taotry fifiana izay neka isaky ny avy mandranona dia mandehna tsary bofony fomba nentina ny arovana ny atrano to zao zany sady fititsiana ny sary borateo raha misy ny tena sarotina ny mafy dia edoaraka hainao fa mpandrafitra anaosany sady rindrika azy fotsiny no mampisaraka ny toeram-piasany amin'ny lakozianay dia ahoana no nampirehatra ny tranonareo ka nahatonga ny doara fitafavoaka tao trandresaky ny olona tratraky voalohany ty dia tsy maintsy vokatra filako fa mifamokasika olona tonga n'izao e ary angamba ny kasamokareo azy fanakolona tao amin'ny toeram-piasany dady tena vela tao dia zao maikila tsy misy amantarana azy tsony izao e fandrefesan-tany nataonareo maly tena apitatsimo letsiry Cyril vita soma tsara ny amin'inydra zaka fa ny fanamboarana ny taratasy ny fivarotana azy amin'ny sinosy isa no ela ay kosa eny hoa dia mety roviana aloha no afaka mivarotra azy tsika efa mangidy te andray vola sady lety zany no felatanako marina mety ho ray volana latsakeo ka ay tsy maintsy mbola amorina taratasy vao momba n'le taminmantsika araka ny fiangavian'ny fianagavian'ny tompoko ladoara fa remmairemo ny tranony ka lasa lavenina niaraka tamin'ny doara tao koa ny taratasy taniny zareo mahendimboanto zany ny fianagavian'ny tompoko ladoara ka ainy iriny manampitamby an'lahy lafaingana ny tanindry zareo ary maninona aloha lahy no ohatry ny malomalo-kendrika izany ohatra ny very tsy hita ho any telefoniko dia io mahalasa saina io raha zaka zany ve ie fa very taiza le ty ny telefony lahy tsy haiko raha latsaka teny ampandrefesa-tany omaly teny apetatsimo le izy nalatsaka taiza fa tena tsy hitako mihitsy zay misy azy nahita aloha zay nahita azy entam-bazaha iny ka kely vao lafo vidy tsy vitan'izany fa betsaka ny tsy ambarately voarakitra ao anatiny iny inona nivakiny lahalohan'izany le tsy fa mividiana vaovao fotsiny zay nahita n'iny telefoniny koa tsy asa saina amin'izay tsy ambaratelo ao anatiny fa vao maika ho fafany aza mba hamarotany azy raha mba zako ka ninako raha matoa Viviane manao anadolonareo sady mialatsiny re raha zao ao vao tonga ato amin'ny birao salama izay fa nisy inona ry Viviane ary vao avy ny tomanga ndry izany nohatra ny bongobongo sady mena amin'ny masondry vao avy ny tomany tokoa satria nisy tsy mahataotodina naparitaka ny sako tamin'ny Facebook potika tanteraka ny fiainam-pitiavako zareo zany ve tena nandaitra tokoa le tetika Cyril marina fa voty ary ho azo mora foana fa nisy nanaparitaka ahoana aloha sarindry sariko vitsivitsy ny solo akanjo ary mahamenatr'olona raha ny tena tsy tany koa dia ny commentaire nataony tamin'ilay sariko ray hoe iza ny tia mpivarotena tahaka itony tena verareto alina ndray zany marina enja izany ka zava-doza tokoa ange ny ateraka ty Facebook ty ankehitriny iza ndray zao ny sananao an'izany dia tsy haiko fa anaran'olona afafabe ilay izy zao na ny fofom-badiko aza tezitra sy ny saraka tamiko ary izy intsony koa moa no ity ahy rony compte sandoka na compte faiky rony ndray zao nanaparitaka an'izanyko aza mitomanina mamofoto zao akery Viviane etsy ho fafako ny ranomasindry fa misy foana ny tena ty andry
92.fm. Mahery zany tsy nionantsika Zany tokoa efa roa volana mihitsy azako. zany Nareo moa efa ety ampitandrefana monina fa tsy ao avotanana intsony. ka zara zany mba nisy ty tranombokatrry ity nomeny dada toandrodoara izotrianay e taorianandreny an-tranonazo anay reny. Zay aloha dia marina e. Eny ary ka inona ary zato vaovao nentinao e ianao ty tsy misy masaka koroko fa avy nanasa lamban'olona zao dia efa saika andeha hanampy any any tamin'ny varotrana any antseny na tonga ianao. Zany a aza sahirana reran'olo fa nandalo mitsidika sady mba ilaza vaovao fotsiny fa mbola maika ihany koa. Eny ary ka vaovao inona hono zany e Tsy zany hoa fa hanambady amin'izay aho ka mba manasa anareo mianaka hanotrina ny mariaziko e. ha ay tena vaovao lehibe kosa zany ko aza matahotra fa ho avy zay ry fivianina fa mba izy aloha le nekenao hovady andefimandrinao e Tsy vahiny aminareo izy ka iza hono zany tsy vahiny aminay zany ki i Cyril rehefa anoro i Cyril hoe ie izy indrindra sanatria mivava tsy mialina amin'ny fitiavanareo fa dia i Cyril ve nekenao hovady vavakisoa misy sira moa ny fanambadiana ka tokony ao hinana azy ihany io e fa nga dia tsy mba nisy olo-kafa mihitsy ry vivianina ny lehilahy tahakireny no vadiana ny voditsobika aza ho ny manatandrify maika fa vehivavy sady tavo ny volony tahakanao zao mba miankatra ianao ranoro. fa ahoana Izy ntsony moa no lehilahy azoto hanambady azy izay efa nalaza tamin'ny Facebook fa mpivaroteny. fa tsaona helindrivotra fotsiny ve aloha zany sarinao nisy nanamparitaka tao amin'ny Facebook zany sa tena marina e za koa mantsy mba naheno zany voalazanao zany tamin'ny antako. Tsy tsao velively fa tena nisy sariko tokoa ny paritaka tamin'ny Facebook ranoro zany ary nolazaina fa mpivarotena hono ndraiky tena mba tsy vanitoetra koa zay navita an'izany marina toy ny vorondolon'ny seho andro teo amin'ny fiarahamonina fa taony naneso taony nanarapy eny fa na ilay fofombadiko aza dia nitsara ho mpamandalitra azy ary nisaotra an'Andriamanitra fa afadoza hono ndry tena loso zany marina tantaraina ane zany ranoro kamory efa nila ivarina tamin'ny antsan'ny famoizam-po tanteraka iny aho nefa no nisy tanana nitsotra nanavitra ady dia ny tanany Cyril nanome toky izy fa tena itisy anaja ary nekeko rehefa tsapako fa ny tanany tokony meny tokoa. Veky averiko any anefa fa tsy mialina amin'ny fitiavanareo ary anatrika amin'ny mariazinao saingy raha ianta kosa dia aza tenenao avy satria tsy afeniko anao fa efa nasolafaka ny anta nge Cyril efa nitantarainy Cyril tamiko daholo zany ranoro sava ranonando ihany zao diko izao fa mbola ho avy araka amiko eto tokoa izy fona sy angata-tsodrano aminareo mianaka kosa ary izao koa ifona ho azy satria tsy misy tsy diso izay mandiny tany ary ny eloko ibaboana mody rariny ko mety eza re ianao anamboatra ny sainy anty matoke ianao fa tsy hitana lahelo aminy akory na izana ianty rehefa maiky ny adsony izy vonany amela izay meloka taminay zay fa zany raha teo ny favaka fanaonay isan'andro ko tonga vasoa reny andro anaovana andrarahanareo roviana tokoa moa izy io saotra betsaka ranoro raha ny fikasahanay roa aloha dia mbola afaka iray volana androany ary atao andro iray avokoa ny vodiondro sy ny soratra ary ny mariage fa rehefa miverina miaraka eto za sy Cyril dia omenay ny fanasana anareo mianaka 92.8 FM. eny fa andrasany ato an-trano zany nareo amin'ny heriny anio dia mifalia amin'izay fa avitra ihany mibaraka anao tamin'ny Facebook zany tena aloza nge nitoetran'olona sasany amin'ny Facebook ankehitriny satria hoe andro ny fahalalana sy demokrasia izao eny kiko any ka tsy misalasa reriry zareo manampatra ny ara-tsim-panahiny na dia modoka ny hafa sy hanosihosena ny zony azy. Reny fona tany amin'ny ranoro sy anty dia tena niova tokoa le tsy elary Cyril zay elahy dia mody bonaika atao zanak'ondro tsara hofany ery rehefa nahazo amin'ny Viviane
ka tozy le tena nydriko ave tsy hanova famindra kely raha zaka taony tsy dia hitsy ny lalana fa taony tia dia tia no lalana izay nahazo tokoa mahay miresakako fa amin'ny herinany moa izany no anaovana n'lay mariazonareo izany indrindra no mahatarafidirana kely aviviana ato ambirao fa mbola nohatra akanjo vetivety eny amin'ny raivim-panjay raha mahatsony izy dia mivarina tre tokoa ve aloha izany ny aferantsika roalahy eto amin'ny vokotany fa efa hivady izany lasy vivianiny tsy misy aferan'ny farina izany raha zaka fa tsy maintsy mba miato kely fotsiny tsika mandra-pahavitany raharahanay aloha nefa afera inona tsony moletsy izany nazo atao eo aza taitra ianao fanontany no enandry tompoka ladoara mbola miandratsika ay tokoa moa dia ahoana ny fomba azotsika azy nefa lahy efa nanaiky taratasy fa andro doara io tany io ka idoara azy iny dia efa maty sady ny fihavanako amin'ny ranoro sy riantange efa nivitrany dia inona nitetika lahy amin'ny tany nisy ny trandro zareo mahita aloha io atao fotsiny izay ahavadiko boribory any anta dia oko feo anaram-pandraitrantsika fotsiny izy raha ny eritreritro izao dia mety hananganantsika bara mihitsy eo amin'ny toerana io ary atao mody manana anjara kely amin'ny tombom-baritra anta dia mangina dia amin'ny fomba ahoana nanaovana vadiko boribory any anta amono andranoro reny ny vetsika ohatrany tsy lasa kosa izany ka tsy isika ny amono azy fa mifokon'olona ahoana efa nanomana paika anatanterahana izany hainao ihany le mahazatra raha zaka oka fa tonga dia azoko aza manohatra n'izay tapako mibesony mary fotsiny ianao fa zany raha teo ny demokrasia ary eno sahady izany tabataba ho tokotany ao izany eny tokoa alitsy fa misy inona ary ao avelany ao manao ahoana ianao président ahoana lonjaka efa nahatratra-pangaladamba ao indray ny fokon'olona dia mitady anao fitsaram-bahoaka fa izany indray nitratra nangaladamba ao izany isoary zanakaraha tsy mandray no ifandrotian'ny olona mila ho vononao raha tsy voasakatsika ireo olona ireo dia ho matin'ny fitsaram-bahoaka ao izy président fa mba marina moa ka efa elany andrasana azy tena mpangaladamba eto an-tanàna eto kosa ange vahoakako aiza nangako mila ho isanandro izao misy aladamba foana ka na izany aza kely izao iny mba halamino mihitsy aloha ireo vahoaka ao an-tokotany ao ireo président fa ho fatony olona ange izy sady andao tokoa ary aloha tsy ly hivoaka ny birao dia anamina izany sy fitsaram-bahoaka any tsy maintsy rafa tsara fananazy tsy maintsy mobinatony olona aloha dia matoky anao aho zany azafady aloha azafady mba hainalovakoa mba ahoaka aloha ikeny dia olona fa aza hoadray ma to tsy mena ny président koako zareo fa efa misady ny mamely tokontro tsy misinona ny volony soara kely syrilla aza misy mikasy tanana andro soara aloha nareo fa mba eno président e olona mba eno président manotananareo ary fokon'olona tena marina tokoa hoe fa nangaladambo soary fa sao dia mba endrikendrika fotsiny izao ataonareo izao tena fangaladambo mbola misy namany fa izako olo lazainareo efa namany milamina aloha nareo ry zalahy tanoro reto fa aza misavoritaka toy izao ary tahataritinareo atao inona koa ranoro mba ahoaka aloha le retsy andray marina iny koa fa efa ifandrotiandro zareo ranoro aza vela finondry vahoaka ireo izany andraiky président tsy mangaladamy izany eny andao resakana andreo olona rehefa mifaty andray koa zareo fa manomkamisy mamonkoa sonare aleo mihitsy aloha hosakanako eny le tanoro eto fa tena tsy lasy zao ka ohatana
nareo fa tsy mpangalatra ndraiky le olona aza finoana izy aza finoana izy le olona aza finoana ma izy ay tena losy ty fa manomboka mamonto fo ny olona fa tsy voasaka ny présidensianta mihitsy akery Cyril mba janolo zaraha ty fikasihan-tananareo ty a okanareo andraiko e tsy mpangalatra zany aza finoana ho aneny tena vahoakaromotra ireto fa ndao mba ampina ny présidensianta Cyril jereo fa efa mamono andran'olo koa vahoaka ary mihosin-drano tavany ndamoka efa alozany ety e aiza Chéri ny anakalatsika an'ireo vahoaka mazatindreo sady tanora matanjaka anakamaroana na izany azaki jereo fa efa maratra be sady manjerany tany isoary ary dia fandromahanjy zareo hitsahana ny roany tsy misy hevitra tsony aky fa imbery foana ny amin'ny présidensianta jereo fa zareo indray no atositosiko ny olona sy mila hovonoana aza mandeha indry so manino eo ka iza no misobady tanora eto ka ho fatoko nera loraky e iny fa nozeranjo zareo amin'ny patikazo be ny lohany ary anjerany tafariny intsony koa ranoraky Cyril azafady azafady ho e azavadiko ny vonono lisany tanora vokorongony reto fa za vonoana raha saly isany oay toy idoara ma za tokoa ty fa hatsaro miaraka vava fa minon'olona ataonareo na dindrisy aza fa efa matinareo sahady soary fa zay mbola mikitika andran'olo eo dia ahita lozaniko tokoa dada tena velona tokoa venao sa nofiratsy zao hitako zao e maratra mafy nendry dada eny e iza no soraty koa zao hitanao zao anaka fa mbola nazava aminao ny momba ary andeha ampeo aloha dada tompoly hitondra andreninao any amin'ny hopitaly fa za sy reto zandary natsoko reto mbola hiteny foy amin'reto fokon'olo reto fa any amin'ny hopitaly zany zay miandreny dada ie fa ahoany zao e hiteny amin'ny fokon'olona ve la ary doara fa miandro ny olona ary ahoana moa reto mpitandro filaminana nentin'ny lahy reto aza maika ialahy fa mahandrasa kely e ary aza atao ialahy eto mason'olona eto ary doara fa sefipoko tany ange ahy fa ngady ny Cyril nanaovany lany tenako fonombola sefipoko tany aho fa hoe efa andro ny demokrasia zao ka manompa olona ihany tsy azo atao mbola ambony noho ny sotoavina malagasy mantsy aminareo ny demokrasia am-bazaha marina mihitsy zany voalazanao zany ny gadoara tsy olana zany fa eto aingana ny teny lafa maika ny olona mba mangataka fangirana kely azafady e mba mangataka fangirana aloha e ary tompolasy tompoko vavy ny voalohan-teniko dia misaotra anareo zandary namaly ny antsoko ka tonga eto ary mbola mamelahana zavany marina eto anatrehan'reto fokony olona manatrika eto fa ro manaraka izany dia ataoko adiny mambany krijavoly izy ity ka avy hatrany dia ny voamaso no mpitsiriko gaga angambinareo mahita velona toy izao fa tsy maty tamin'ny ahitranon-nanjo ahy ko ampafantariko anareo fa tsy zany maty fa izozo be zay tavela tao an-tranonay rehefa ny raha Cyril andoro azy tsy marina kosa zany rangary doara fa aza mifandrosim-potaka mbola ho avy ny pirofo fa aza maika alary Cyril fa toy izao ny tsy nahafaty ahy raha tianareo fantatra tonga ny tsaitsaika atao an-tranoko zozo be ary raha mbola variana tsy nahareny fidirana iny aho dia novelesiny tapoka tamin'ny langilangy ny faratoko ka torana avetrany aho norarahany lasantsy avy eo ny hevitrano rehetra ary nandretra izany kosa dia niverina tsy moramora ny haiko saingy efa narehetro zozo be ny afo
tafatsangana 92.1 FM. vokatrano iny izy dia niatsapazako avy eo ariana ka lavo ary niady teo zay safotra tsy nahetsiko zozo be ary nanaovako aingana ny satrony sy ny akanjony fa ny akosa nampitafiko azy efa nydedavevina ny afo ka nitsambikina teo ambaravarakely aho sady tsy nisy nahatsikaritra ny olona fa variana ny tondrano za kosa nandeha namonjy fiafinana sy nyeritreritra ny teny zozobe nandritra ny adinay hoe tsy maintsy matoko elahy androany fa zany na ny rahany Cyril dray hainao ty tena saka manafiko mihitsy ry Cyril tsy mariny zany ry Viviana fa resabe tsy misy pirofo fotsiny nen'le io a resabe hoe lahy ry Cyril azafady kely nge mba omeo ahy le telefônina any aminao mon adjudant misaotranao eny ary ka aniza moa ty telefôny ty azafady ka tsy telefôny lavely ty ny Cyril tena iny le telefôny fa omeo atiny any amin'ireo zandary reo hoe lahy raha akazy fa voarakotra ao amin'ny telefôny iny ny apela sy ny mesazy envoyé na niafatra elahy mba amin'olo zozobe ah hay tena lehilahy tsy vanona mihitsy raha ianao Cyril tsy taiza akory ny nahitako iny telefôny Cyril iny tompoko lasy tompoko vavy fa teria pitatsimo raha nandrefo ny taninay teny izy nanao tazan-davitra azy sy ireo namana nandrefo tany teny amantsy fa tsy hitany ary noho ny lasary zareo dia tonga teo an-toerana nijery ny taninay ny faritany ary teo ny nahitako ny telefôniny noraisiko le izy ary hitako tao avokoa reo afera malotony Cyril Zakabe tao ambato be vavy ka ho vakiko batsilana an'io zany tsy fanendrikendrena na fitoroan'olo tsy meloko no ataoko fa izakabe Cyril tompoko lasy tompoko vavy no mpanan-karama mpangalajaza teto amintsika hatramin'izay hita ao amin'ny mesazy na afatra voatahiry ny telefôny Cyril avokoa ny resaka ny fanaovan'izy ireo mombo zany ary fa volombelony zany ireo zandary nijery ilay telefôny nanomeko azy ireo tena loso ty marina fa angaly ty tsy mifafany lary ny mesaziko reny Cyril ka adiniko ny namafazy sady tsy naposiko very ny telefôniko andria reko koa ny fanalana baraka natao anao tamin'ny Facebook raha mato Viviane ary sako no milaza aminao fa tsy izy akory no nanao zany fa mbola i Cyril ihany satria izy no naka sary anao sy naneny zany tamin'ny Facebook no ireo sary voatahiry misy daty sy ora hitanay tao amin'ny telefôniny lehilahy tsy mataotody raha ianao Cyril hay ianao no nakasasina nalabaraka mba ambonao ny fitiavako tena ianao mihitsy ny voalohany tokony natao fitsaram-bahoaka teto amin'ny fototany hatramin'izay maharikoriko aina mijeranao azy endrikendrika ny andoara kiry vadiko a ny tiako fantatrareo vahoaka dia izao hoe tsy izy akory nanakarama ireo zatovo anasisika ireo lamban'olo-kafa atao anaty kovetany soary sy ranoro fa i Cyril indrisy fa efa maty noho ny fitsaram-bahoaka teto na inesy na soary ary saika maty voateo koa ny vadiko lazaiko anareo anefa fa mbola i Cyril Zakabe ny mpamatsorombon'ireo tanora-panao fitsaram-bahoaka eto ambato be vavy araka ny pirofo mbola ao anatin'ny telefôny Cyril ny afina nandritra ny roa volana ary nanao domaine fa tsy misy zokony Cyril miaso amin'ny domaine akory ary taratasy sandoka avokoa no ampiasain'isy Zakabe nakana sy namarotana tany teto amintsika hatramin'izay raha tianareo fantatra andolo hoe tsy areto ry Cyril fa tapitra kororoa andoara daholo ny aferatsika ka fa ndeha hoaiza moa nareo roa lahy reto ireo sefy tonga dia sambory fa mitady andositra ireo mihitsy ny tena fanetry be ny firenena ay aza be tena mafy toy izany asefo ay oka rehefa tsy andositra ay zany tokoa sefo tsy andositra zay fa aza be tahana rojo vito izao fa hafa baraky sefo pokotany ange za sefo oka marina oka sefo aza miaino an'izany fa tao fatolomaty sy rofoza mihitsy ireo sefo indrindra fa ilay Cyril tsy vaniny ty oka sefo aza mba atao an'izany akiry Viviane malalako
atao tsy hoera nke mariazy tsika any amponja indray ianao no mitady vaty sy manao mariazy. misaotra anao rery Viviane mahavangivangy atoy izao a. Tsy misy sorana no fa izay mahavangivangy koa tiankavany. Efa tsy dia atahorana ntsony aloha ny amiko e. Efa ho ray volana ane izao no nivoako ny hôpitaly fa tia sandroko tapaka misy platerty sisany mbola mila fitandremana. Difonjanahary aloha tsy nahafaty ny vadinao ngadoara fa raha tarakely ny fahatongavanao tamin'ny fitsaram-bahoaka iny dia efa matin'ireny tanora mamindrongon'ny Cyril ireny ranoro mba hamarina moa. Isoary mampalahelo fa tsy trahabontsontsony mbola niandro sy niandro ireo zandary koa fa tsy ho voasakako irery matsy ireny tanora voakaraha-mamono olo ireny. Izay koa ane ilay vahoaka dia mora voatarika sy manara-drendrano fotsiny izao e. Tsy mba mandinika akory. Za aloha dia efa namofo tanteraka e. Ndry mba nanakanareo ankizy lampamony any tamin'ny fa tony vodikely nanak-pilizany fa nagaga dia mba mody nanakanazy ireo ery koa sakabeny sady reko ny teny hoe atao vainga izay ataony laisany. Andre aikoa ve nisan'izany raro mihitsy ny raha nidoboka any am-ponjy izy Cyril ary ireo tanorany karamaindry zareo izany hoe sady mody manakana no mampirisika izakabe tamin'iny. Tetika efa nomandry zareo daholo ireny efa reko tamin'ireo tovolahy tsy mahafehivava tany amin'ny baramatsy nitetika rehetra anendrikendrehana ny soary sy ranolo ny mpangala-tampo. Ay ve ianao ka nandeha tany amin'ny bara fisotrotoka ihany koa e nandritran'izay tsy nahitana ianao izay. Tsy fitiava-toka kosa no nanovako endrika sy nidirako tany amin'ny bara ranoro iza mahalala fa noho ny toerana famolavolан'ireo olon-dratsy ireny nitetika malotony. Everinao moa fa ratsy tany ahalala mialohan'ny fisin'ny fitsaram-bahoaka tahaka ireny. Soa koa fa natahoran'ny olona ihany data satria neverin'ny zareo fa matoto. Aiza kosa ry antany dia izany hita fa mariny zandrony eny Ohatray mandeha ny fotoana fa aleo amin'izay za sy Viviane andeha hanatrika fivoriam-poko tany aloha ka. Sady efa miandry ianao mihitsy izao fokon'olona fa maikany amerenana anao sefy-poko tany Zany aza manao sefy-poko tany izany intsony ianao ry doaraka ka mbola mamim-bahoaka ny vadinao ranoro jereo fa potsy izay no nanarenandry zareo ity tranonareo maity. Fa mbola teny isoranay an-trano kosa ianao Viviane noho ny fanampiana nataonao mba merenana indray ny asa fandrafetako Eny tiako. Tsy ho vovalina eny vitanao fa Andriamanitra manakare-pahasoavana ny amaly azy. Tsy misy isoranareo azy zany fa ny tambony mba antenaiko dia ianao miverinao sefy-poko tany indray. Zany tsy maninona raha izay no misafidim-bahoaka vonina ny anarina ny fokotantsika nompitehany Zakabe sy Cyril ahako. Nompitendry zareo tamin'ny alalan'ny gabraraka sy fanjakan'ny barao mihitsy azy Zany ve ny demokrasia dradradratraina ankehitriny? Tsy anaka tsy fiarahamonina baranahy na didy-jato ny maronisa na fahafahana tsy voafendalana no atao hoe demokrasia fa nataon'zareo hikatsahana tombontsoa ho an'ny tenan'izy ireo manokana fotsiny zany. Fivandrifin-javatra ve fa andro iraisam-pirenena ho an'ny demokrasia any 15 septambra saika na fahateneny iny le tamin'ny fitsaram-bahoaka. Tsy eo mihitsy ry dada ny sain'ny olona rehefa sefy-poko tany any ianao ka. Zany ve ny demokrasia? Nosoratany Axel Nolalaoviny ny Antsarandrenarisoa Volana Balika Lali niaraka tamin'ny Toko Bienvenue Daniel Axel nandray feo Roberto nandrindra ara teknika Zarbid Stella mpanatontosa Axel